tombolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao amin'ity talata 13 septambra 2024 ity manaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao fotoana izao miara-manonja MBS Radio Mada toy ny mahazatra anao fandarana tsy izoviana aminao intsony ary izany fandaran'izany moa dia arahanao amin'ny Radio Mada rahanao ihany koa amin'ny MBS Radio amin'ny fahitalavitra MBS eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook isoran'lainary no ny nanomezany antsika nyzany fotoana izany fa raha tsy izy dia tsy tafahoana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika sorana ihany koa ireo teknisianina marobe izay miara mifanimbona amin'ny fanatotsana n'izao fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izao satria raha tsy eo izy ireo dia ho zava-poana natao eto dia eo zany ny teknisianina eto amin'ny studio ny any amin'ny faritra maro any manerana ny nosy izay miara misalavo isika eo ihany koa ireo mpiara-miasa marobe izany dia ho avy eo moa zany namana faniry Razafy Manantany tondra famakafakana ihany koa izy sy izay avahiny mbola ho avy eo fa ny faniriana dia ny hoe mba iarahanao zany hatramin'ny farany ary ambetitentsika foana ny hoe sanatria tsy ho fotoana very fotsiny no hanarahanao ny miara-manonja MBS Radio Mada fa mba ivoizanao ny lafikevitra maro samihafa mba ampisokatra ihany koa ny fomba fijery manoloana ny toetra rahapirenena amin'izao fotoana izao marina fa misy ny zavatra tena hita mivantana eo amin'ity fiainantsika ity inona moa zany hita mivantana zany ny fasairanana ny fahantrana ny adi-piainana ny tsy fandripahalemana ny von'olona matsiravina amin'ny endriny maro eto amin'ny firenena sy ny maro samihafa ny olana amin'ny sosialy sy ny sisa zany no hita mivantana zany fa ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany indrindrandrindra mahatonga an'izany ka ezahany sasany ho takotakonana so pasipasoana zay le tsy hitanao zay ka hoentitsika ny tsara ho fantatra momba n'ireny toe-javatra reny eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada. Eny ary hiditra amin'ny tena votoatiny isika ny fanontaniana mipetraka zany zao dia ny hoe inona no misongadina, inona no hiainana amin'izao fa 13 septambra 2024 zao. Mba misy fivoarany ve le fiainan'le malagasy? Mba misy fiatsarany ve le fiainan'ilay malagasy? Sa ny eo ihany ny eo sa miemotra? Dia manoloana zany fanontaniana rehetrarehetra zany dia milaza ny ambarany izay manana andraikitra eto amin'ny firenena. Mampiseho izay everiny fa hoe zavatra vita, everiny fa hoe ezaka nataony ny tompon'andraikitra isasokajany eto amin'ity firenena ity. Io zany le antsotsika hoe régime. Tsy olona raina roa no tinambara amin'izany fa ilay fitondrana amin'ny ankapobeny mihitsy izay manana andraikitra ho isika, ao ny olom-boafidy, ao ny olom-boatendry. Tsisy afaka miala amin'izany ireo zay manana andraikitra. Ny tena marina tokoa dia ny hoe nomena andraikitra na tamin'ny alalan'ny fifidianana, iny moa zany mbola ataontsika hoe entre parenthèse, na tamin'ny alalan'ny fanendrena. Manahoana ny vokatra zany asa natao zany dia mitendry zareo zay efa tena miasa mihitsy izao hitanareo fiara-miasa amin'ny any ivelany nangana orinasa jereo fa vita ny lalana voemara ambilibe, jereo fa nanangana sekoly izahay, jereo fa nitokana tribonaly izahay raha nytany amin'ny faritra avaratry ny nosy no resahana, jereo fa misy fotodrafitrasa be dia be izay natao. Ary ireny dia tsy hoe fotodrafitrasa tenenina fotsiny amin'izao fa tena manara-penitra mihitsy, tena hoe mba atao mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana iainana amin'izao fotoana zao. Zany ny communication, izany no aparitaka manerana ny firenena amin'izao fotoana izao zany izay ataony eo anivon'ny izay mitantana ny fitondrana. Zay no ataondry zareo.
hoe mety tena miezaka arak'izay tratra mihitsy ary dia mbola manatena ny amin'ny hoavy izany satria hatramin'izao aloha de tena positif ny zavatra izay no tanterahana ary mbola misy ihany koa ny antsona hoe tetikasa maro isan-karazany resaka PEM ny tiana tenenina am'izany zany dia misy hoe tetikasa isan-karazany sinsisa de mbola mitoy ny fampanantenana amin'ny endriny maro. Zany ny ambaran'ny eo anivon'ny fitantanana ny firenena alefany makany amin'ny vahoaka malagasy malefany any amintsika rehetra zany de miaino ny olona de rehefa miaino ny olona dia jereny am'izay ilay iainany isanandro nisy naka ny ombony tsy tafavoaka ny vokatra manjaka ny tsy fandripahalemana tsy afaka mianatra ny zanany raha efatra ny zanany nianatra tamin'le taom-pianarana teo roa sisa raha ninambary itelo isanandro lasa indroa sisa no minambary raha ninambary misy loka lasa minambary tsisy loka fa ronroniny kely ronanana kely eo fotsiny sisa na rantsira zany ny zava-misy mijery ny fiainany ihany keo izy manahoana ny amin'ny tontolon'ny fahasalamana mijery izy marary makany amin'ny dokotera verimaina satria tsy masehaka tsy mahavita n'lay hoe fitsaboana ny vola eo am-pialantanana inona indray mandeha indray izy any amin'ny resaka hoe famarotana ny zay zavatra eo am-pialantanany ohatra hoe ny any ambavoatra ny tiana tenenina amin'izay hoe ireo vokatra zany tsy araky ny vidiny tokony ieverana azy fa dia kelikely eo fotsiny de vita kelikely fotsiny zany ny lafo de ny ambony entina mody de ny ambony moa zany zay tsy hoanina de lo fotsiny eo inona ihany koa mandeha amin'ny resaka hoe sampiaramonina sampiarabelona eo nivon'ny fiaramonina eo nivon'ny fianakaviana tsy vita tsony ny adidy matiny tsy matiny ery io am'izany olona tsy misy azo elana daholy fa olona kaiky tsy vita intsony ny adidy satria tsy maharaka ny eo am-pialantanana zany le fiainana isanandro nyatsy nefa ny mpitondra ritatsika tamin'ny farany herinandro teo tena nyteny mihitsy nakoako hoe izahay ny tena mahavita ary ny mpitondra teo aloha izay mifandimby de tratran'ny tsingipaingotra ino moa natao hoe tsingipaingotra ny atao hoe tsingipaingotra de hoe resaka tsikera resaka fanakanana mety hoe mivantana na mety hoe akolaka fa dia mazava ny tiana hotenenina ao anatin'izay hoe izahay am'izao fotoana zao zay mpitondra am'izao fotoana zao no tena mahavita zavatra azay mitokana ihany no mahavita azy no azo lazaina hoe matateraka ny asa izay mitokana ny zava-bita ary ny zavatra atao anatin'ny 80 taona mbola tsisy nanao de zay manao azy zay no manao azy zay no zavatra misy raha iny le fitokanana isan-karazany tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny nefa no tena jerena zany tafaresaka tamina ray aman-dreny anankiray ny tena de raha ny tokony fandehany iny ozy de zao ny tokony ho izy raha hoe votoatina lahateny zany na kabary zay mikabary eo na iza fa hoe avy amin'ny fitondrana zany za ozy nanantena mihitsy ny amin'ny hoe raha tokanany ty zava-bity ohatra hoe raisitsika le lalana miainga eo ambilibe makany Vohimara dia mba misy fitenenana hoe isorana ny fitondrana teo aloha izay mifandimby satria izy reny no anisany nsava lalana fa ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia nanohy ary tonga atramin'izao fiafarany asa zao fitokanana ny asa dikan'izany iray ihany isika malagasy iray ihany isika rehetra ary manamarika ny fitohizan-draharaha na zay filazantsika azy eo na continuité de l'état io na inona fitohizan-draharaha fitohizan'ny asa ka ny tombontsoa de iraisantsika mianakavy satria isika samy malagasy ihany no eto
ary fahavitanyny lalan'iny raha teo zany dia midika ihany ko ao anan'le hoe firaisam-pirenena ihany ko satria samy mandalo eo rehefa hoe mety hoe malagasy fa tsy hoe malagasy ianina na malagasy ianina no mandalo eo fa samy mandalo eo samy mahazo ny vokatsoa iny zao vitany lalana mipakatra ny antalahatany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana na ary amin'ny ohatran'ny orin'ny Madagasikara iny Sambava de mandeha de tonga hatrany Antalaha ary Tsimori lalana tena tsara niarahana tamin'ny mpamatsy vola zay mbola ao hatramin'izao samy mahazo ny tombontsoa daholo ny Besomaro tsy misy hoe midehaka na hoe tsy misy hoe mirehaka na ohatran'izao fa de hoe io ny lalana dia ampiasaina zay zany no natenaina fa ny zavatra anseho tany de tsingy-paingotra de hoe freariana hoe zay ny tena nahavita zay ny tena nahavita anjarany tsirairay no misaintsaina tsara an'izay toejavatra izay fa ny tena misongadina de izao na inona fotodrafitrasa atao eto na lazaina hoe manara-penitra zao manara-penitra zao hôpitaly sekoly lalana sy ny sisy tribunaly rehefa le atsoina hoe humain zay mantsy efa nytenentsika teto rehefa le atao hoe le olombelona mihitsiny tsy voakarakara aloha manoloana ny hoe fotodrafitrasa hoe zao hoe sy ny sisa de zavapoana ny zavadrehetra zay le humain aloha le mahaolona mihitsy aloha inona ny dikan'izany lay ahafahan'le olona miaina inona no ahafahamiaina ny fahasalamany ny sakafo hohaniny ny ento-manana ny vola eo ampelantanany afaka miatrika an'ilay fiainana ve lay vola eo ampelantanany sa ahoana zay le antsoina hoe humain zay afaka mampiditra ny zanany any an-tsekoly ve izy sa ahoana mba afaka manana vola ve izy ataony tahiry ka anaovany tetikasa na projet amresaka tokantrano tenen'io fa firy zao ny tokantrano eto Madagasikara tompoko mba firy isan-jato mba omen'ny tompona ndraikitra ve izany taremaritra zany hoe firy isan-jato ny tokantrano eto Madagasikara no manana vola tahirim-bola ahafahana manao tetikasa firy isan-jato de hoy zay hoe aza miondrikondrika fa ny marina de hoe ny anohanina anio tadiavina no hanina rapitso tsy fantatra no hanina ravakapitso mety tsy hinana zany ny zavatra misy fa hoe anao hoe tetikasa ve de hoe misy volana tokana ho azao tsisy an'izany ary zay no mahatonga an'le hoe 700 amin'ny malagasy mahery miaina any ambanin'ny fahantrana firy isan-jato zany hoe manana projet zany hoe tetikasa ny tokantrano anankiray am'izao fotoana zao satria na le classe moyenne rehefa nivarina akany amin'ny mantra teo amin'ny classe moyenne teo mbola misy ny hoe afaka hoe manana projet na hoe tetikasa hoe nde hanao an'izao nde hanao an'izao nde anangana trano kely na de kelikely ara akoatran'le fiainana isan'andro zany am'izao inona no ataonao eo tsy misy fa raha manana ambom-bola kely zany efa miezaka mafy de mafy toninina de hoe mba mijena kely hoe mba hoentana kely ny ankizy manao vakansa aloha zay aloha mba vita fa raha hoe tetikasa lehibebe ve tsisy an'izany raha ny am'izao fotoana izao zay le antsoina hoe maolona aloha ka raha miteny zany ny sasany hoe zay nahavita an'izao fomba fijeriny zany io moa samy manana fomba fijeriny raha teo ny mpitondra mety mijery aty amin'ny angla avaty fa ny vahoaka sy ny sehatra hafa mety mijery avaty amin'ny angla avaty amin'ny ilany ety ihany koa de zany zavatra rehetrarehetra zany no mampisaintsaina antsika ka hoana zany le resaka hoe humain ity araka ny tenenina teo le hoe mahaolona tsy misy zavatra mandeha re olona raha tsy voakarakara mahaolona zay aloha le izy zany mahatonga ny tany amin'ny repoblika voalohany tany ny voy ny hoe politika ankibo mila voky aloha mila minan-kanina aloha ary sakafo mahavelona fa ny ankizy any am'izao fotoana zao matorim-pitoerana ny an-dakilasy fa sao de tsy fantatritsika rehefa tonga ny amin'ny 1 sasany eo de matorim-pitoerana matory le zaza 20 taona matory
dadaina n'le hafanana ary rehefa me mafana zao ny andro am'izao fotoana zao satria tsy ampy sakafo satria reraka de io ary zao fa navoaka ny programme des Nations Unies pour le développement en PNUD lay antsona hoe IDH navoakany inona moa zany hoe IDH zany indice de développement humain zay le nyresantsika efa atao anatin'ny ray volantsika zay no nyresaka ny humain io humain de io moa zany zao efa mivoakako efa navoaka amin'ny PNUD al izy mivoaka any amin'ny fampalalam-baovao rehetrarehetra any jereo any anaty gazety rehetrarehetra any fa efa miresaka an'io dia inona moa ny resanao anatin'izany hoe manahoana ny fahatsara-piainan'ny vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray tena le humain mihitsy io resahany io tompoko tsisy resaka fotodrafitrasa io hoe fotodrafitrasa hoe manara-penitra tsy zany io fa le humain le olombelona raha vo olombelona zany tonga de le olombelona mivoaka voakibondreniny de zaza de metanora de lehibe de fahanterana zay le hoe olombelona zay dia nijerena amin'io zany tsy hoe ny produit intérieur brut fotsiny na ny PIB hoe io fotsiny hoe afahana mandrefy ny fahatsara-piainany ny isam-batan'olona sy ny hoe fahatsarany na hoe faharatsiny ny tontolo toe-karena sy sosialy fa misy zavatra fa ihany ko zany jerena ao anatin'le izy mba ahafahana mihitsy mamoaka an'le hoe manahoana ny fahatsara-piainan'le olona zany de izy moa tsy ataontsika sarotra be satria misy teknika kipitsipitsy no anatin'le izy fa ataontsika zay azahoana azy fotsiny mba hampazava azy amintsika de jerena ihany koa ohatra momba zany hoe revenu national brut pour habitant zany io zany le tena hoe le vola resaboly zany le afahantsika miatrika amin'ny fiainana de jerena ihany koa ny antsona hoe espérance de vie ahoana ny fahaelana velona de jerena ihany koa ny hoe manahoana ny tahan'ny ankizy sy ny tanora miditra an-tsekoly de jerena ihany koa ny fahefa-mividy io le antsona hoe logarithme de revenu brut ozy par habitant en parité de pouvoir d'achat zany hoe le pouvoir d'achat na fahefa-mividy zany de mipetraka eo akana référence ahafahana mijery hoe manahoana ny fiainan'le olona de navoaka an'le PNUD am'izay PNUD égale firenena mikambana so de adinidinitsika ary isika de mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana ny firenena tsy ao anatin'ny firenena mikambana tsy de ahafahana hoe manao tatitra taka antony ohatra hoe Korea avaratra ao izy de manao ganagana amin'ny sasaloha ao izy de zay tiany ao tsy afaka miditra amin'izay fiainana any ny Nations Unies ianao koa tsy tafiditra any mihitsy raha tsy hoe touriste tsotra fotsiny fa hoe andeha am'izao ve tsy tafiditra any ianao ny sehatry resam-pirenena mandadilady mihitsy vao tafiditra any Korea avaratra fa isika mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana dia afaka ataon'ny olona tsara mihitsy ny tatitra momba ny fiainana eto Madagasikara de manahoana zany ny fahatsara-piainan'ny malagasy eo amin'ny resaka hoe maha-olona mihitsy ny emitra indray satria raha raisitsika tany amin'ny taona 2024 izay nanomboan'ity régime-ty nitantana ny firenena ny régime Iany Rajoelina zany dia tany amin'ny larana fa 460 no nisy an'ny Madagasikara tamin'izay le resaka hoe indice de développement humain izay tany amin'ny larana fa 460 PNUD namoaka an'izany fa tsy zay mamorona eto dia zay le izy aty amin'ny septambra 2024 any amin'ny larana any amin'ny ambanin'ny 70% no misy any Madagasikara izany any amin'ny 70% amin'ny firenena 170% nitsingidina indray zany niemitra indray zany ny momba ny hoe fahatsara-piainan'ny olombelona fahatsara-piainan'ny ilay antsoina hoe malagasy tany amin'ny 2009 tany amin'ny larana fa 460% no nisy an'ny Madagasikara amin'ny firenena ataontsika hoe any amin'ny 170% any de zao tsika nitsingidina aty amin'ny ambany 70% any amin'ny 270% any miemitra zany miemitra tsika zany tompon-taka amin'ny fiemorana tompon-taka amin'ny fiemorana sika amin'ny lafiny maro
de hoe masoinina ara no fomba hijerena alnay zava-misy eto Madagasikara. De rehefa jerenao le izy dia tena fanitsy mihitsy amin'ny fomba fijery mpanohatra lay tatitra nataony PNUD izay zavatra be deabe ny tenenina teto. De lazovy indray fa hoe fandray atendro indray ny tim sy ny RMDM mato de sy ny PNUD ary tsisy an'izany fa ny zava-misy de zava-misy ka izy ty rehefa mamoaka taremarika tompoko tsy hoe zay mahafalifaly sy zay mapetipety an'ilay rezima mipetraka eo no atao fa ny olona tena resaka teknika misy fomba fanaovana fanadiadiana tena hoe zay tsy teny hoe manara-penitra fa professionnel matianina mba hahafahana mamoaka taremarika izany. Ny sasany teny hoe efa réalisé ny asa ohatran'izao fa zao sisa de rehefa tambatra zany le izy de manome an'izao hoe tena mety be mihitsy amin'ny fiainan'ny malagasy satria zao ny taremarika fa ngazy taremarika tianao sy mapetipety anao no avoaka. Tsy izay taremarika mapetipety anao sy izay mapetipety ny fiainanao no avoaka fa zay taremarika milaza ny marina iaina nylay antsoina hoe vahoaka malagasy. Inona ny marina, inona ny taremarika marina milaza ny fiainandra malagasy am'izao fotoana izao. Tsy fandrimpahalemana ve avoiny taremarika, sosialim-bahoaka ve avoiny taremarika marina. De io hitatra io taremarika io de tonga hatrany amin'ny hoe valim-pifidianana ve avoiny taremarika tena izy. Valim-pifidianana raha tsy nisy doublon fangano mpanohatra nga zay ny teneny zany hoe nisy doublon zany antanio Tirirakotonarivo zay filoha lefitra teo anivony seny tam'izany fotoana zany fa izy zany teny hoe misy doublon io la matapitrisany no tena hoe voakitika tao anatin'ilay izy ka nahatonga ny valim-pifidianana izay niarahantsika nahita. Fefa vita fianianana ny filoha am'izao fotoana efa nandeha ny aza efa nandeha ny fitaom-piasany de mipotra tapoka am'izany le avany am'izay le resaka doublon zay vao samy tetra hoe fanga zany le izy ay ve zany ty famoahana taremarika ty raha ny eto Madagasikara dia lasa ohatrany hoe famoahana taremarika politika ambadika politika misy hoe fahazahoana vahana atao zay azahoana vahana eo amin'ny lafiny politika ka hoe taremarika no lolovina ao anatin'ilay tsy azo lolovina tompoko ny taremarika fa ny taremarika de fantatra foana io rehefa jerena amin'ny fiainana isanandro. Ka raha miteny zany ny PNUD ny amin'ny hoe eo amin'ny resaka indice de développement humain fampandrosoana ny amin'ny hoe mahaolona ho an'ny eto Madagasikara dia sahiteny ve ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena eo amin'ny fitondrana ny firenena fa tsy marina io satria ne raha ny tenen'ny PNUD zany amin'ity resaka IDH ty de mifanohatra tanteraka amin'ny zavatra teneny ny mpitondra fanjakana de le vahoaka zany eo anelanelany eo mijery aizany marina zany iza tia miteny ato hoe tena manao zay tena manara-penitra izy zay daholo navitan'ity zay navitan'ity jereo tribunal jereo sekoly jereo lalana jereo ny fonja zay brao isan-karazany jereo toeram-pinenana sy ny sisa manao zay tena miezaka mafy mihitsy zao ndray zao anangana indostria miara-miasa bad sy ohatran'izany de anao indostria sy ny sisa zay no teneniny aty amin'ny anivon'ny fitondrana fa ny atao ananinato araka ny tenenina teo frais andanana bisy ara tsisy zay indray ny fomba fijery atao ananinato ny sakafo miaina ny ankizy tsy miditra an-tsekoly tsy mahatsapy tena intsony de mifanohatra ohatran'izay lay fomba fijery sy ny zavatra atosaka eo anoloany lay vahoaka de ny raisam-pirenena ihany koa mamoaka taremarika izy de so misy mieritreritra hoe mifandray atendro amin'ny mpanohatra mifandray atendro amin'ny team manany RMDM manany nary Roland Ratsiraka nary iza nary Clémence ny tao aniva amin'ny PNUD raha hoe mamoaka ny itony filarana itony filarana ny nataony
filarana nataondry zareo zany fa resaka tena hoe fomba fijery mahitsy ary zareo ane manana soloteny eto sao de adinitsika zany manana soloteny eto ry zareo de ry Niger sy ry Centrafrika sy ry Burundi sy ry Soudan du Sud reny mba resitsika am'ty resaka hoe indice de développement humain ty reny mba resitsika reny ary isa-taona zany dia mamoaka an'izay filaran'izay foana ny eo anivon'ny PNUD na ny firenena mikambana de tamin'ity 2024 ty rehefa nijerena le izy de nisy firenena vitsivitsy niemotra de nisy ny firenena nandroso zany hoe metsara ny fiainan'ny olona tany aminy de ndera mba resantsika keo le izavy zany ny tena hoe firenena iza sy aizavy no mitanany any amin'ny lohany any amin'izany hoe resaka fahatsara-piainana izany amin'le resaka humain zany zay izavy zany reny firenena reny ohatra dia aloha tonga de tsorina fa reo firenena any avaratra Eropa ny tena maro reo firenena Scandinave zany ry Norvège ry Irlande ry Suisse ry Islande ohatra zany reny zany any amin'ny londohany any de miampy andreo Allemagne moa zany sy ry Australie de ry Pays-Bas Danemark mbola izy koa Finlande ihany koa mbola izy zany ny any amin'ny folo voalohany de aty ampivoambony tsy hoe ampivoambony akory fa Seychelles zany hoe etsakaikitsika etsy zany no anisan'ny voatonona raha ty amin'ny faritry i Afrika zany anisan'ny voatonona meloa zany de ry Algérie ry Seychelles ry Tunisie tsika raha reson'ny Botswana ao anatin'ity resaky ty de any amin'ny faraparany any am'izay misesy am'izay ny firenena afrikanina de isika ao anatin'izany fa ty amin'ny kontinantan'ny Afrika misy fireneka fa takandry Seychelles sy ry Maurice efa verezany lavitra be tsika verezany lavitra be de izay zany le fiainan'ilay amin'ny malagasy jerevan'ny olona de miemotra isika zay tsisy afaka iteny mihitsy hoe laingo tsisy afaka iteny an'izany fa raha miteny ny olona dia miazy miainga amin'ny pirofo azo tsapaitanana taremarika man tsy mivoaboaka fahatany io fa miainga amin'ny pirofo de hita pirofo anao zany zao eto Madagasikara fa tsy mandeha am'zeloniny ny fiainam-bahoaka tsy mandeha am'zeloniny fa dia resy be deaibe sika am'izao fotoana zao de mahamenatra ohatrany hoe mampisitrika aiza mihitsy ty raha ty mahamenatra raha vao misy taremarika zay avoakan'ny fikambana iresa-pirenena na ONG io zany hoe tsy miankina amina firena politika na ino na inona indrindrandrindra ny eo amin'ny Nations Unies de efa mitsangam-bolo ny tena hoe inona indray no ivoaka eo inona indray no ivoaka eo fa ny zavatra mivoaka aloha tao anatin'ny efa taona izay de zavatra tena hoe tsy mendrika ny Madagasikara daholo no mivoaka eo raha resaka taremarika zany satria le zavatra misy ety any no anaovan'ny olona atatitra ary raha vao hoe tony PNUD tony mamoaka de tadidio tsara zay fa miparitaka manerana an'izao tontolo zao zay le izy miparitaka manerana an'izao tontolo zao io nga azo afinafenina io nga azo amboamboarina tsy azo trikeny io de ohatran'izany koa reny navoaka ny afrobarometre reny BDB ny mpanao fanadiadiana eto amintsika moa misy ny istaty de io zao jereo ndray fa misy menimeninao de ao moa zany efa misy hoe kareo misy filambany sisa na filambany io na inona io zavatra miseho eto amin'ny firenena tsy tonga ho azy fa matoa misy menimenina tsy misy menimenina tsy dia misy dikan'izay de mila jerena ilay vahaolana momba an'ireny fa tsy hoe de hiary tena fotsiny mahamaika na hoe amin'ny médecine fotsiny no mahamaika fa zay mantsy ny mavoany eto amin'ny firenentsika rehefa avoakan'ny olona ny taremarika zay vao eo vao miodikodina de hoe inona ndray no entina anaronany an'iny roviana ndray no misy fety ahafahana miseho eto zero de hoe mba hanarona an'izany zavatra rehetratra zany malazana zao resaka ikongo
zany zao mbola ao an-tsain'ny olona raha voaresaka hoe Madagasikara dia ikongo zay ny ao an-tsain'ny olona aloha am'izao raha any ivelany any fa tsy hoe ay nitokana lalana sy tribonaly sy sekolony raha vao hoe miresaka Madagasikara le tany amin'ny fatridiana Savato eo zany tsy izay ny ao an-tsain'ny olona fa vao miteny ianao zany hoe inona zany zao fantatra ao momba Madagasikara tao anatin'ny ray volana zay ny fanontaniana tsy teny mihitsy izy hoe fitokanana-tariana fa le hoe tifotr'olona tany Kongo nahafatesana malagasy de iza no nitifitra de hoe gendarme de iza ny voatifitra de hoe olona ay samy malagasy zany malagasy no nitifitra de malagasy no voatifitra tamin'ireo voatifitra nisy maty misy mbola tsaboina any amin'ny hôpitaly misy maratra sy ohatran'izay zany zao fantatry ny olona any ivelany ary makaiza ny ironany say zao tontolo zao am'izao fotoana zao de eo indrindra le izy mantsy Madagasikara tompoko raha eo amin'ny sehatry raisam-pirenena am'izao fotoana zao no resahana de takona tanteraka Madagasikara inona zao ny resahan'ny olona any andafy any fa afatesany Elisabeth II mpanjakan'ny anglisy zao no resahan'ny olona de niady any Ukraine zany zao ny resahan'ny olona de ay ny fisokafan'ny Assemblée Générale ny Nations Unies à New York io moa fanao isan-taona rehefa septambra ohatran'izao zany zao ny resahan'ny olona eo amin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ankehitriny zany ny votoatin-dresaka fa Madagasikara zany tsy tatablo zany ary so ianao gaga fa am'izao fotoana zao ne mbola misy olona tsy mahafantatra ny fisian'ny Madagasikara hoe aiza misy an'izany Madagasikara alaina ny globe terrestre de ahodikody hoe dity misy tsy mahalala an'izany mpianatra any ivelany any mpianatra any ivelany any amin'ireo sekoly efa ambony zany misy tsy mahafantatra zany Madagasikara zany hoe inona zany malagasy zany fa eto misy an'ireny lay piasa zany amin'ireny fikambanana iraisam-pireneny reny de zareo reny misy hoe roa taona miasa eto de vita ny asany de laza indray de mivadika any amin'ny firenekafa de ny sasany 3 taona ny sasany 4 taona arakarak'izay fetrany fotoana iasany eo zany hoe voafetra zany ny fipetrahany eto Madagasikara fa misy amin'ireny olona ireny tompoko avy any ivelany tonga avy any izy miasa eto Madagasikara dia nieritreretiny amin'izany hoe malagasy zany hoe raha ny eto Antananarivo de eritreretiny hoe Madagasikara ny Afrika de ohatran'ny Afrikanina daholo ny olona eto raha miendrika ivelany zany fomba fijery zany ny ao andohany tonga eto nefa izy olona manam-pahaizana am'izay sehatra manana diplôma any de avera foatran'ny afrikanina noara zany afrikanina mainty zany ny atsona hoe malagasy amin'ny ankapobeny aketo Antananarivo izy tonga teto izy misy karazan'olona be deaibe eto ohatran'ny misy olona ziatika eto ohatran'ny misy olona isan-karazany hoe cosmopolita be zany fa tsy arak'ilay no eritreretiny dikan'izany tsy fantatr'olona akory Madagasikara tsy fantatr'olona na miezaka hoe atao natiny ara no atao hoe miezaka zany ny mpitondra hoe mampiseho hoe zao zay izay ohatr'izao eto ihany no miodikodina fa vao eo amin'ny sehatra raisam-pirenena de va tsy fantatry ny olona ilay hoe Madagasikara fa ny mampahafantatra ny Madagasikara any ivelany ihany tompoko dia ny tanora eo amin'ny resaka hira eo amin'ny resaka fanatanjahantena de inona izany lay rejima eto amin'ny firenena japina avy ato aoriana hoe efa mba miezaka zany le tanora amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena sisy dia iny amin'izay ny tonga avy ato hoe miseho amin'izay fa raha hoe ny asa atao zany sanandro dia takona tsy de makaiza resandry Seychelles sy Comoro resitsika am'izao fotoana zao ary io zany zao ny resaka IDH dia mitotongana indray ny laran'ny Madagasikara nisy firenena ny totongana ny filarany de nisy firenena ny voatra de tsika anisan'le firenena ny totongana eo amin'ny resaka hoe indice développement humain le mahaolona mihitsy no jeren'ny olona ary tena korfoan'ny olona mihitsy
io resaka io fa na inona tenenao ka zay manao an'zao ka zay manao an'zao dia mivoaka ny taremarika mivoaka ny filarana tompoko mivoaka ny taremarika de mivoaka ny filarana zay le zavatra misy de ozy ny olona hoe de ahoana zany ny anarenana zany rehetrarehetra zany ny olo-pirenena manaraka ny fiainam-pirenena nefa mahafantatra de izay no mahatonga ny aty amin'n'ivon'ny fanoerana mahatonga nireo ampiara-monimbanantoka mpamatsy volany velany reny moa zany mbola ny velany reny fa ny atao anatiny mahatonga ny eo anivon'ny FFKM hitanany anglikana ny loterana ny katolika romana ny FJKM tsy mikely soroka amin'ny maray aman-dreny azy amin'ny maha autorité moralina azy ny amin'ny hoe tsy azo jerena fotsiny am'izao ity zavatra ity fa efa tena sahirana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny rezima ato amin'ny teny hoe mety io miezak'izay nareo ny tsy mahita fa ny ato amin'ny teny hoe tsy mety zao dia nisy moa zany ny ezaka efa natao ny antsoavo efa natao raha hoe resaka FFKM zany amin'ny mahafiangonana moa de hoe mivoy ny antsoina hoe fahamarinana ataovy ny fahamarinana ampanjakao ny fahamarinana fa io ny lakle io fahamarinana io zany nytorin'ny nivon'ny fiangonana raha tsy resaka afa-tsy ny FFKM tsika fiangonana afaka olo hoe mizay keo agna mitoriny fa raha nyresaka hoe FFKM de zay fahamarinana fa raha manjaka moa zany le fahamarinana de fa voava daholo eny ny olana zay le izy fa voava daholo fa le ezaka natao aloha zany atreto adia ozy ny FFKM tsy maintsy apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra io ary ty tsy mijany eo fa mbola mitoy ny ezaka dia mbola apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ihany koa zay satria isika hoa tsy tompon'ny ampitso amin'ny maha olombelona ny olombelona de zay zany mahatonga an'le hoe fitaopy vavahany raisam-pinoana culte écuménique amin'ny sabotsy ao amin'ny chapelle Saint Michel ao Parbe ny FFKM no mikarakara an'izany araka nefa nazavaina teo satria de hita hoe potika ny firenena malagasy potika le firenena de tenenina teo hoe tsy fandriam-pahalemana tsy finasa ny tsy fisinasa manjaka ny fitsaram-bahoaka zaza tsy miditra an-tsekoly karama ray volana 3 andro de ritra vidim-piainana miakatra tsy zakatsony ny andray-pirenena voaroba na miondrana tsokosoko zany ny enana am'izao fotoan'izao dia ny FFKM tsy hoe voazao no nanao an'io hoe nanao an'io le hoe etsika io farakinana amin'Andriamanitra mitady ny fomba rehetra mba andaminana ny raharaha manampy izy zany manampy izy amin'ny hoe ahoana ny andaminana ny raharaha zay tsy mety eto amin'ity firenena malagasy ity dia akoatran'izay moa ny hoe fivoizana hoe ampanjakao ny fahamarinana de manosika ihany koa zany eo anivon'ny FFKM ny amin'ny hoe mifampiresan dia jereo ao dinio ao iarahany rehetrarehetra io zany koa voizan'ny FFKM zany akoatrany hoe ajanony ny resaka gaspillage fandanidanimpona amin'tsisy dikany ajanony io matoa zany le ray aman-dreny mpiangonana ane miteny zany de hita le izy lazay fa mandainga indray ny FFKM raha miteny zany hoe ajanony ny fandanidanimpona zany ane tsy mahasoa raha resaka vola zany de hoe vola ripotsiny zany hoe mandany vola ianao fa tsy misy vokany tsara miverina ty aminao le izy fa mandany vola ohatra nireny manondraka rano reny alefa de zay no izy tsy misy miverina ty aminao fa zay lasa any de lasa fa eto Madagasikara misy an'izany matoa ny olona miteny an'izay mandeha be le fandanidanimpona dia fety tsy fety aroa de io le nitenena tetomany hoe mba avoaika le facturan'ireny hoe tena fandanina etsy fandanina roa fandanina etsy isan-karazany reny nefa ny olan'le vahoaka tsy miva ny jiro ny rano ny ekolazy sy ny sisa madilo mihitsy ny sofintsika mahenao an'izany fa zay le iainana isan'andro
de raha miteny zany ny eo anivon'ny fiangonana ny amin'ny hoe ampanjakao ny fahamarinana de misy ny fitaopivavahana iraisam-pinoana ho atao dia tsy tongatonga ho azy zany ary tony hoe autorité morale ny tony tsy vaozao akory no mandray zay andraikitra sahazavy ny FFKM tsy mitsabaka tsy hoe mitondra teny ny FFKM akory raha miteny zany tsy mitsabaka mihitsy izy fa manampy satria tena tsy azo jerena fotsiny am'izao ale vahoaka malagasy efa mitrosina efa mandady ozy ny teny tamin'ny deuxième république reny hoe Madagasikara tsy mandoalika fa nga mandoalika tsony am'izao efa any amin'ny ratsiratsy kokoa noho ny mandoalika efa mitrosina mihitsy zao araky tony tatitra navoakan'ny PNUD tony amin'ny resaka hoe indice développement humain miemitra foana ny laran'ny Madagasikara miemitra dia manoloana ny fireneka fa de ho jerena fotsiny am'izany ve zao izy io sa ahoana sika raha teo tena hoe manana ny maizy azy kanefa tsy tafavoaka ny ataotsika ihany ny fampinana isika io ny lalàna de tsy arahana anaja ataony ny anak'Andriamasony lalam-pandrenana zany ny fianianana zay ataon'ny mpitondra anaja ataony ny anak'Andriamaso ka azagagy sika am'izao fotoana zao raha mivoy ny feonam-be-pirenena ny maro vo mandeha zany de hoe feonam-be-pirenena ihany ty fa tsy lasa intsony mivoy an'zany satria nahoana lozika beko satria matsy ny sasany atsy miteny efa misy rafitra eo ka atao inona indray feonam-be-pirenena fa mila vaninareo manakorotannareo mila voatsiarynareo tsy zany tsisy an'izany mila voatsiary zany eo fa enao ny eo amin'ny fitondrana misy régime eo olonao daholo no mipetraka eo amin'ny fitantanana na amin'ny alalan'ny fanendrena na amin'ny alalan'ny inona olonao daholo hatrany ny sefokotany ary ovanao dia miakatra amin'ny rafitra isan-karazany ianao manendry fa olona firy zay no nitendrena tamin'ny alalan'ny conseil de ministre fa nga reny tendritendrena fahatany fa tsy hanao asa firy ary rehefa manao asa dia volam-bahoaka no anakaramana nyreny olon'ireny fa inona ny résultat inona ny tambina andraikitra izay mba mipaka miverina any amin'ilay vahoaka malagasy sa ve le vahoaka malagasy atao mpandokarama fotsiny fa ny résultat tsy misy de io ny résultat io navoaka amin'ny PNUD io miemitra amin'ny resaka indice développement humain miemitra Madagasikara zay lay fanontaniana zay fanontaniana zay goavana be zay ka raha ohatra ny olona miantsoantso am'izao fotoana zao hoe feonam-be-pirenena raha ohatra ny FFKM miteny hoe mifampiresa de mitombona tsara mihitsy zay satria izay tokony hanaja ny lalàna voalohany ary tsy manaja ka inona zany no atao normal be raha miantso feonam-be-pirenena ny olona satria ny lalam-panomenana tsy voaja araka ny anak'Andriamaso arak'ilay ny lokalokana sy ny tenenina imasom-bahoaka hoe anaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana aiza ary zay lalam-panorenana voaja toy ny anak'Andriamaso aiza efa ho efa taona zao ny régime tsy nahavita nanao fifidianana chef de région efa taona fa tonga de fanendrenany nalefa avany gouverneur dia tsy le hoe le gouverneur amin'ny maha olona azy tsy any fa le fomba nametrahana azy eo misy tonga de mandika ny lalam-pandrenana miteny zany zao ny mpitazana hoe na ny atao anatiny na ny any velany faiza misy an'izany gouverneur zany anatin'ny lalam-pandrenana io lalam-pandrenana de vakio andiny fahafiry hoe ny misahana ny fitantanana ny faritra dia ny gouvernora izay tendrena misy an'izany veo anaty lalam-pandrenana nefa le filokalokana etsy hoe anaja toy ny anak'Andriamaso zany ene dia tsisy discussion tsisy ovainy zany na virgule ary zay ny dikan'izany maninona no anak'Andriamaso ara no nitenenina amin'le fianianana fa tsy zavatra fe fa hoe anak'Andriamaso satria io saripady ny dikan'izany
zay ny dikany hoe anak'Andriamaso saripady tsy azo interpretena ho isika amin'ny tenin'ny fangaro tsy azo dikadika aminy fa tonga de hoe rehefa io ny voasoratra de io ny voasoratra ary ny firenena zay mampiatra hoe antsakany sy andavany rehefa hoe io ny voasoratra de voasoratra io de mandroso izay ny mahatonga ny reto le fireneny reto so de tsy haitsika hoe any amin'ny larana folo voalohany ihany izy amin'ny hoe fahatsara-painan'ny vahoaka ao aminy ohatra hoe ry Norvezy, ry Irlandy, ry Suisse, ry Suède, ry Danemark, ry Finlande, ry Pays-Bas, ry Allemagne ohatra zany nendreo zany hoe inona secreny tsotra kely ny secreny secret de hoe mba hahafahana mampandrosa ny firenena de ajaina ampiarina ara-bakteny ny lalàna voalohany ao amin'ilay firenena de ny lalam-pandrena tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany ka hoe io ny lalam-pandrenana dia ampiariko am'izay tiako de izay hoe ampiariko am'izay tiako zay sy zay mampetipety amiko sy izay miampetipetiny atoko de izay de hitondra any amin'ny fampandrosoana fa rehefa tsy ajainao io le lalàna voalohany io zany dia azagaga ianao fa hivoaka tsokosoko ny arem-pirenena manjaka ny kolikoly manjaka ny gaspillage zao isika fandaninipona amin'ny zavatra tsisy dikany rehefa tsy ajainao araka ny tokony ho izy ny lalam-pandrenana dia manjaka ny alatra mivantana na amin'ny endriny akola zany hoe izao fahantrany malagasy zao zany rehefa tena diniana tsara de vokatry ny tsy fanajana ny lalàna voalohany eto amin'ny firenena be de be ny le lalàna isan-karazany eto amin'ity firenena ity na amina firenena anankiray raha ohatra tsy tiatsika ny resaka Madagasikara ao anatina firenena anankiray de misy karazana lalàna be de misy ny lalàna any etapiny any fa misy koa ny antsoa hoe droit international misy ihany koa ny hoe convention international vao may mpingapinga anao manao siniany reny de efa voafatotra ianao zay fa ajaina le izy sa tsy ajaina ny olona zay manaja anyreny de mandroso ny fireneny fa zay firenena mitotongana ny fiainany anisan'izany Madagasikara de tsy manaja an'ilay lalàna ohatra zao raha isika ohatra fotsiny ny ao Angleterre ao ny ao Grande-Bretagne ao inona amin'ny vaovao malaza amin'izao fotoana zao de hoe nodimandry Elisabeta faharoa mpanjaka nandritra ny 70 taona izy no nanjaka teo fa voafetra ny fahefany izay voalaza ny lalàna any amin'zareo Elisabeth II tompoko de tsy mitsabatsabaka mihitsy amin'ny asan'ny prime ministre tsy mitsabatsabaka mihitsy amin'ny asan'ny prime ministre izany mpanjaka zany izy mpanjaka izy fa tsy mitsabatsabaka fa ny ataony fotsiny de ny hoe isan-kerinandro amin'ny prime ministre zay eo dia miona aminy any amin'ny lapany isan-kerinandro de miona aminy izy tsy mibaiko satria voafetra n'le lalàna le lalam-panorenana any amin'zareo Elisabeta faharoa tsy mibaiko an'le prime ministre izy ny prime ministre no mitondra ny fanjakana fa ny azy zany resaka souverain zavatra hafa mihitsy ary ambony ery izy tsy mibaiko fa maneho ny heviny fotsiny izy zay ohatra hitanareo zao tamin'ireny le hoe adin'ny Angleterre sy Argentine hoe ny adiny nosy ny divana le nosy kely ho ary akaiky ny Argentine ary nosy Malouine dia fandramatra tao dia mipirina ny Argentin fa ny mpanjaka Elisabeth II tamin'ireny de nanana ny heviny manokana fa izy tsy mibaiko nandeha ihany koa ny Brexit zay hoe ny sitaka atao amin'ny vondrona Europeanina ny Anglisy dia manana ny heviny ihany koa Elisabeta faharoa zay mpanjaka fa najainy ny fanapahan-kevitry ny rafitra izay misy tany Grande-Bretagne tany Angleterre tany najainy tsara 70 taona zany raha matoa zany ny teo amin'ny seza fiandrianana tompoko fa tsy mba nitsabatsabaka tsy mba mibaikobaiko ny fitsarana tsy mba nanao an'izao tsy mba nanao an'izao nefa izy mpanjaka satria naninona narahany tsara amin'ny atsibiriany ny lalàna sy ny fampitondrana
tany a Grande Bretagne na rano tsara mihitsy ny ao anatin'io palais io no anana ny fahefana de tena nampiariny tokoa ny fahefany tao amin'izany palais zany tonga ny facture ohatra hoe misy jiro tokony soloina le tapis-etsy misy simba le carreaux misy tsetsina ny lavaboary ao amin'ny palais mpanjaka no miditra amin'izay ary tsy maintsy mandalo ao aminy ny facture rehetrarehetra ary raha vao misy zatra hoe lafo satria hoe tsy araka ny tsy tokony ho izy de tonga de teneny io ahonty tsy azo atao hoy Elisabeth II ny manao fandanindanimpona satria tsy zany no hipetrahako eto tsy ambotry ny britanika sy ny anglisy ny hipetrahako eto amin'ity seza fiandrianana ity seza fiandrianana zay faratapony raha mbola hoe fanjakan'olombelona ny any an-danitra moa zavatra hafa zany fanaina netry tena le olona ary entitra amin'ny fampanajana ny lalàna ary zay tsy mampitovy amin'ny firenena francophone sy ny anglophone tompoko tsy mitovy satria ny anglophone na ny anglisy dia mahitsy mazava tsy maime tsara velatsy zany fa ny francophone dia io zao ilze parse hoe aemitra indray o le fionana any ananiny de isaky ny resahany ilze parse de iny fa mamme vola kely ny frantsay tsy mivahoaka frantsay ny tiana tenenina am'izany fa le régime de tonga de milatsaka avany fotsiny ry Macron ici c'est la France de hoe ahoana ary zany nefa fantatry Macron tsara fa efa misy résolution tany amin'ny Nations Unies tamin'ny 12 Desambra 1770 tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka nao mafisa ny président Ravalomanana tateorina zany rehetrarehetra zany any malagasy io ka tsy mitovy lay izy ny en'ny anglisy tonga de mazava ary jereo tsara ny firenena zay atao hoe ny zanahany anglisy fa mandroso lavitra noho ny zanahany frantsay teny ny frantsay ohatra misy fietsaram-belatsy zany sy ny sisa tsy resaka olona ho any tenenina fa resaka fomba fiarah-miasa sy resaka régime ao anatin'ilay izy zany ka reny ohatra mivaingany reny amin'ny resaka hoe lalàna atsaony lalàna inona ny lalàna voalohany indrindra raha amina hoe firenena républicaine ohatra Madagasikara ny lalam-panorenana ao anatin'ny efa taona ianao tsy mahavita manao fifidianana chef de région nefa chef de région voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana de inona ny vokatr'izay gouverneur anao petraka ao nefa le izy raha chef de région nofidina dia mbola misy ihany ko mpanolontsaina paritra izay miara-miasa aminy tsy afaka mandidy de homana ilay chef de région nafidina ary izy fa mbola misy ny mpanolontsaina paritra ao fa ny eto amintsika sady tsy misy ny chef de région ny tsy misy ny mpanolontsaina paritra fa gouverneur ny tendrena vetrany de mikirakira vola amina miliara de inona ny fanaraha-maso ataonao eo inona ny fanaraha-maso ataonao eo manoloana an'izay de azagaga ianao zany raha ohatra ka tsy misy tafapaka aty amin'le hoe maolona ny zavatra izay atao de avoaka ny PNUD am'izay io fa mivoaka any amin'ny gazety isan-karazany any fampalaam-baovao rehetrarehetra any hoe io ary ny résultat fa mitotongana ny fari-piainan'ny malagasy jerenao anatin'ny zany daholo ny fahelana velona ny sakafo hohanina ny tany ankizy miditra any an-tsekoly jerena ao anatin'izany daholo tsy misy trucage tsy misy mitrisy io tsy misy trucage tsisy resaka doublon io sao de hoe tatitra vilana anao lefa any amin'ny PNUD any tsy azonao fitahana amin'izany ny PNUD izy manana ny fomba fiasana izy ary fomba fiasa mazava tsara any ivelany any zao raha ohatra hoe mivoaka ny taremarika milaza hoe ohatra zany hoe nidina ny code de popularité an'ny Macron any France Macron tsy mba hoe ny kritika an'izany hoe ahoana koa tsy mariny io fa za mahavita an'izao sy ny sisa fa raisiny iny ahafahany miezaka raha hoe tsara ny hena ny tany tsy fananana asa tany France satria ny endry zareo isaky ny telo volana de mivoaka ny taremarika ary ny antsika nga ianao mahafantatra an'izany dia
raha hoe niena ny tany tsy fanananasa de miezaka zany zay tompona ndraikitra sy mpitondra ao hitazona niny efa larany efa mba tsara iny konetsika eto avoakan'ny olona ny taremarika tsy mba tazonina aloha farafaratsany le larana nisy teo fa ianao mizesta tsy manao rainy dedaka eraky ny vazamototra rehetrarehetra eo nefa atoka iny mititongana any le fiainam-bahoaka mititongana de eo anao no hoe mizesta hoe zay zao tsy hoe ahoana ary zany de tazan'ny olona de zay moa tsy le tena manahirana hoe teo zao nisy an'le fitokanana tany amin'ny faritry dia nasy zava tena hoe fety be sy sisa eny ary reny nanao fety andro vitsy tateoriana fotsiny tonga de navoaka ny Nations Unies hoe mitsingidina ny eny lara Madagasikara amin'ny resaka indice développement humain amin'ny fahatsaram-piainana mihemitra Madagasikara de hitanao zany ianao ato miteny an'izao nefany ato mandeha voaingana kely no nikaniny teo anivo ny vondrona européenne ny rafitra tena hoe atao hoe manamaizy azy atao amin'ny firenena ACC zany raha vao resaka ACC de lalam-pandrenana de nikoropaka atao amin'ny ACC de nampiantso mpanao gazety de niteny nanamary tena hoe le izy zao ahoana zay nikanonako ahoana zay no kianako zay ve mbola tsy miasa akory mbola fifidianana mbola vao karakara de ahoana nefa kianina sady ka nga ny olona iandro marary eo matomy teny zany ny Union Européenne de misy zavatra hitany ao ary izy manana soloteny eto manana mpiara-miasa manana maso sy sofina be deaibe ireny sehatra raisam-pireneny toy ireny tompoko na itony miara-manontsy tony ara misy mandika amin'ny teny anglisy teny frantsay sy teny allemand sy teny sinoty fantatry ny any velany any so de tsy fantatsika miara-manonjy MBS radio Madady fantatry ny vahiny zavatra teneniny eto fa tsy hoe nde iteniteny fahatany eto dia izay lay fandehan'ny raharaka dia anjarantsika zany no misaintsaina tsara manoloana n'izay hoe fiainantsika izay efa tonga eto ny namana fanira zafy manatany efa navitany chauffement izy na nazara tena tao efa tazana eto ihany koa ny député lanta amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boribory-tany faefatra ny député colonely Rambo dia hiaraka amin'izy ireo indray zany tsika afaka minitra vitsy efa nisy moa zany ny fandaminana maro samihafa dia iverintsika fa fiainatsika ny any anivon'ny commune rehetrarehetra ny any anivon'ny boribory-tany rehetrarehetra any ko any no ahitantsika ny fivoaram-piainan'ny malagasy fa tsy vitan'ny resabe akory ity fireneny ity ndika an'izay rehetrarehetra zay zany de izao ny fitantanana firenena tompoko tsy vitan'ny kitaitaitra fitantanana firenena mila fiomanana ary ny fitantanana firenena de ilaina fahaizana ilaina mahafantatra zay vao mijabaka ao anatin'le izy fa raha tsy zany de tonga amin'ny fitenena tokoa hoe mijabaka fa mijabaka any amin'ny hoe mitondra fivoarana fa tsy mijabaka mitondra any amin'ny fahavoazana dor za tsisy namana fanira eny ary de miarabanao ary na rabe mananjara mamerina ny fisaorana trany amin'ny fahavitrena miatrika ty fandarina ity miaraba ny teknisiana zay mandrindra ny sary sy ny feo na hoan'ny eto amin'ny foibe ny MBS na hoan'ny mpanaraka atsika hoan'ny radio Mada dia anaovana zay fisaorana izay avokoa izy rehetra ireo ny mpanaraka atsika ny MBS any amin'ny faritra ihany koa dia anaovantsika amin'izay arahaba izay ny namana rehetra manaraka atsika amin'izao fotoana izao satria fatatsika moa dia maro ireo manaraka atsika na eny amin'ny taxi be eny na eny ampivarotana eny any toeram-piasana any ampanaovana asa amin'ny saraka tsara dia maretsika fa manaraka atsika ireo namana marobe izay miely patrana izany ny any ampitan-dranomasina dia tsy hainay ny hanadino anareo amin'ny fanjoina trany ity fandarana miara-manonja ity novokaritsika ity fandarana ity mba ahafahantsika amin'izara vaovao amin'ny fotoana izay hatongavany zany vaovao zany mifanaraka amin'ny ora sy ny andro ao anatiny
ampitoana zay eny antsika amin'izao fotoana izao ary no vokarintsika ihany koa ty fandarana ity mba ahafahantsika mitondra ireo fandalinana sy fanadiadiana ny amin'ny hitantanana ny fitondram-panjakana ny fiainan'ny firenena ary ny amin'izay mitranga lalovan'ny firenena izany ary no vokarintsika ity fandarana ity ahafahantsika mitondra fanabiazana zay mipaka amin'ny sambatan'olona satria ny aino amanjery dia manana anjara eo amin'izay tontolo ny fanabiazana izay ary dia izany rehetrarehetra izany heverintsika fa mba anjara birikelitsika izay ny mahatonga ireo mpiara-manonja mpiara-manentana ato anatin'izany fandarana zany mitondra an'izay mety hoe ahafahana mizaira n'le fifandrindrany fanabiazana am'izay angla ahafahany mampita izany na tsetsatsetsatsyaritsy na tsotra fohy sady mazava TFM andre député Todsoa io tsetsatsetsatsyaritra zay de fantatsika fa député Rambo no mpitondra an'izany sy ireo namana zay mitondra an'ireo hoe zava-misy hita eny amin'ny fiarahamonina de miainga avy amin'ireny zany no ahafahana mitondra fanitsiana mitondra fanabiazana mitondra fandrindrana vaovao zany ka ny solombavam-baoaka ny vahiny ny mpiara-manentana mpiara-manolotra mpiara-manonja dia miezaka mitondra izany zay zany amin'ny akabeany tiako hatrany no manamarika zay mba ho voaraintsika tsara ny ezaka samy hafa atao ao anatin'izao fandarana izao ny namana arina moa efa nyteny hoe ny député Rambo no miaraka amintsika rehefa talata toy zao eny dia efa ato amin'ny studio izy amin'izao fotoana izao ary efa ao anatin'ny fahavononana zay adevitra ifampiresahana amintsika eto manasantsika hanaraka izany tahaka ny efa fanjointsika ny tapany voalohany niaraka tamin'iriny ao anatin'ny fandalinana momba an'izay hoe IDH zay na indice de développement humain nentin'ny rina teo zava-dehibe iny ho an'ny fomba fitantanana ny firenena de apoka ny fanadiadiny ny sehatra iraisam-pirenena tahaka ireny ary isa-taona moa zany dia tsy maintsy mamoaka an'izay IDH zay ny eo anivo ny sampandrara ny firenena mikambana na ny PNUD iny ahafahana mandrefy zavatra maro ary anisan'ny fototra lehibe ao anatin'izany taux d'alphabétisation ny taux de scolarisation ny espérance de vie zany na ny fahafahana miatrika ny fahavelomana ka ho resahantsika miaraka amin'ny député Rambo eo zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo zay mitohy makany am'le hoe azahoaiza ny toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao na ny lafiny taux de croissance izany na ny lafiny ireo pitsopitsony izay tsara ho fantatra amin'ireo tondrozotra na tarehimarika misy any Madagasikara 2.24 de tonga ao anatin'izany ny resaka PIB sy ireo mety mifandraika amin'izany famelohany zany adevitra rehetrarehetra izany satria hatevina mihitsy ny fanadiadiana etoko sy ny député Rambo ao anatin'izay adevitra tapany faharoa izay mbola iresaka eo tsika lay fampanantenana pokaty zay efa mahazatra ny Repoblika ny Oeraoera dia ataotsika le tena fomba fijery mahitsy le izy satria mbola tsy faranantsika ny adevitra ny tany Ambilobe Voemarany mety hoe nikatona ny lanonana fa mitohy ny fiakaran'ny inona moa zany lay fiasan-tsain'ny vahoaka mihitsy amin'le fiakarany vidim-piainana tsy nahafaka aza ny lanonana zay ny tanterahana tany nandritry ny andro vitsivitsy fa ny fiakarany vidim-piainana ny fiasan-doha ny fitadiavana zay ianina isan'andro sy ny fahafahana mikaribola iasana hitsabona tena de mbola mitoetra trany ao anatin'izay hoe mafy ny fiainana izay ka resahantsika izay rehefa aveo satria misy lafin-javatra maro ampanarahantsika an'izany adevitra rehetrarehetra zany ary efa mivakitsika tao anatin'ny fandarana omaly miara-manonja zany malaza zany ny amin'ny hoe mbola mieritreritra foana le fanjakana zany na hoe efa nieritreritra nanomboka tany amin'ny taona 2024 fa manomboka amin'ny fotoana nahazon'le fanjakana de mbola mieritreritra izy fa aka fanjakana zany hoe efa nahazo fanjakana izy de mbola mieritreritra ahazo fanjakana ao anatin'le fanjakana efa eo ampelantanana de ny anaovana an'izay de le fampelezan-kevitra nanomboka 2024 zay nipetrahany teo amin'izany seza ny tantanana ny firenena izany
de mandraky ty ny androany 13 septambra 2024 sika ny ao an-tsainy le fitondram-panjakana de hoe ahoana ny mbola azo tsika nyty fanjakana ty na de efa eo tany na le fanjakana fa matahotra ny vototra izy ka ny loza koa eo amin'ny fomba fanaovana politika de hoe tsy izay rehetra manam-bola nge no heverina ho tokony ho filoham-pirenena ary tsy izay rehetrarehetra manangam-pikambanana sy filohana toko de mieritreritra fa ho filoham-pirenena afaka manofy daholo ny rehetra fa tsy izay manofy akoriny no atateraka ny nofy fa zao zany hita ny karatra tsara mihitsy amin'izao fotoana izao araka le fanadiadiana ny entin'ny député Toditsoa tamin'ny fotoan'androny teto ny hoe ny olona mendrika amin'ny toerana tokony hipetrahana fa samy hafa mihitsy ny olona mandrara izy ka nanam-bola de tamin'ny taitra eo izy dia manao an'le sehatry ny fandrarana de maka an'le toerana zay mety azo ambonahitra fa tsy zay le zava-misy am'le mission de ho hitantsika misy am'izao fotoana io sady tsy mahay politika ny tsy mahay tondrozotra ara-teokarena sy fitantanana no tsy mahalala n'ilay olana ara-tsosialy ny vahoaka fa ny ao andohany de hoe ahoana no ahafahana manao business ahoana no ahafahana mampitombo ny arkarena fahobe an'le tokantranonay sy ny fianakavianay sy ireo akamakama zay miara amikondo miara amisosy ary manaraka an'lay paipaikady madinidinika ahafahana mampitombo am'le vola eo atoelatany le fodim-pisainana kapitalista zany zava-misy resahantsika ka avoakatsika ao anatin'lay fampanantenana pokaty zany rehefa aveo satria mahay an'zany ary mahafantatra an'zany ny namantsika député Rambo fa ity olana amin'ny resaka fitaterana andranomamy andranomasiny ty koa resahantsika miaraka amin'ny solomambahoaka Rambo rehefa aveo dia ty resaka APMF ty voaingana moa ny APMF no nisy olana lehibe tao anatiny teo eo amin'ny resandika sy ny mpitatana zany na ny direction générale fa tsarotsika tsara koa lay adevitra be na tonga n'lay fandraisana andraikitry ny APMF dia alefa rendrea le samby français zany tany amin'ny sonerano vokiny sonerano vonginy de mitohy le izy mandraky ty ny androany mbola misy foana le olana eo am'le fitaterana andranomasina andramamy de resahantsika zay rehefa aveo fa mialohan'zay fe député Rambo miarabanao ny tsetsatsetsatsyaritra aloha ny anomboantsika azy de mirosy makanytsika fa tazomako antsika sady ny hoe hafany ty adevitra fa misy adevitra ngeza be hoentitsika amin'ty androany ty apahirata ny sainy zay mieritreritra fa tokony ahiratra ny sainy ary handomantsika n'ireo mieritreritra fa azo badona sy rebirebena sy drokodrokina amin'ny malagasy na de sahirana arakehitriny ka ho avoakantsika eto daholo ao anatin'ireo tarehimarika sy ireo tabilao samihafa zany ny toetra ratiny ty fanjakany ty député Rambo miaraba tompoko miaraba faniry de miaraba anareo teknisianina amin'ny ianao manjery MBS sy radio Matazy mampita an'izao fandaran'izao eto Madagasikara sy any ivelany any eto dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra faniry satria nomeny fahasoavana sy ny fahasalamana isika de mbola nitraratra ny andro androany talata 17 ny volana septambra ka raha risitsiny raha misaotra azy satria izy ny tompony aina ary izy ny tompony zao rehetrarehetra zao manarak'izay eto tonga dia mitondra ny teny fiara-miory amin'ireo fianakaviana zay nanana ireo maty niaran-doza tamin'ny loza famovozana an-dranomasina tany Antsohy zay araky ny marika moa ny menandroany dia eo amin'ny 4 no maty tam'izany ary misy 4 maratra any amin'ny hôpitaly any mbola tsaboina zany de mitondra finoana feno amin'ny fianakaviany 4 ary raha fahasitranana malaky ho an'ireo 4 zay ao anatin'ny fitsaboana amin'ny zao fotoana zao manarak'izay dia kokoa anareo rehetra manaraka ty fandarany ty ny eto amin'ny boribory tany faefatra ny eo amin'ny fokotany farany avaratra indrindra dia amin'ny fokotany ny Ampefiloha-Mody-rano sy anareo fokotany farany atsimo dia akazo taona Somavelona izay tsy hoe lavitra ny ivon'ny boribory tany faefatra akory de adino fa tena ao anatiny fo satria ianareo no
atao hoe aro ny boribory tany faefatra any amin'ny fanila amin'ny Tananarivo Atsimondrano, dia nareo any amin'ny Befiloambodirano no mampifandray amin'ny boribory tany faefatra amin'ny boribory tany voalohany, ka dia mena nareo ny kokoa manokana am'izany am'izao andro zao. Tsy adino nareo vakina karatra mpitsokovy, nao ny député Roland namana sy mavitrika ao amin'ny Atsirabe voalohany sy Atsirabe 2 zay miondana isan'andro manaraka an'ity fandarana MBS ty, satria mbalimbo avao tia fantatra hoe inona marina ny zava-misy aty amintsika, na de hoe lavitra kaiky eo aza kanefa noho ny didy sy andraikitra mahasolo-bavam-bahoaka azy de tsy afaka niakatra isan'andro eto, fa dia atao kokoa nareo miralahy sy anareo mpiara-miasa aminareo rehetrarehetra any, ianareo eny amin'ny distrikany Betafo, distrikan'ny Farasy rehetrarehetra iny dia tsy adino. Ka dia eto ndray tsika androany manaraka ny ity fandarana MBS miaraka amin'ny faniry sy ny solombavambahoaka Madagasikara, Colonel Rambo eto boribory tany faefatra. Ny zavatra tenenina voalohany am'le tsy atsiaritra dia tonga moa zao ny volana fandraisana pension, ny andro zany fandraisana atao hoe fisitrana an'ireo pension ho an'ny zokiolona. Dia hitanao moa zany fa rehefa mandray an'le pension dia vola gasy misy an'le 0,62,90. De rehefa nandray le pension koa zany ary nitakiko aloha izy avy eo, dia ohatra zany zao hoe 10,62 pension ako, zany hoe ray alina sy virgule 2,20. Le ray alina men'le caissière, fa le 2,20 tsy mety, fa minona tsy mety de tsisy madinika tsony, de hoe fa ngahy efa nisy lalàna voaka hoe tsy misy tsony vola madinika amin'ny eto amin'ny firenena malagasy, le hoe vola 10 sy 10 madinika zany sy le 2 fa iza ngamba misy lalàna zany, tsy misy ka. De afinavina be ohatran'izany me le caissière zany. De raiso zany fa raha olona anankiray no angalana 2,20, raha olona 100, 20 sy 100, raha olona 10, 280. De treto da raha olona 100 zay fa raha olona 10 de ohatriny de treto am'izany. Zay zany no alaindreo caissière ary tadio fa ny fandoavana ty passion ty tsy eo misy hoe toerana anankiray hoe ohatrany hoe Mahamasina zao de misy ao, fa misy any Akady Fotsy, misy ery Tanina renina, misy firy ny olona retraité, de mahaiza daholo zany vola rehetra zany. Ka io zany mba milo fantatry ny eo amin'ny ministère ny économie sy ny finance sy ny eo amin'ny directeur général ny trésor public, fa zoan'le olona io de meo azy hatramin'ny farany. Maninona ny any amin'ny frantsay mamerombola hatramin'ny 1 centime, misy fa maninona tsika gasy eto efa mahantra eto de tonga de atao an'izany fotsiny, mangalatra zany, mangalatra mivoaka amin'ny fanjakana, tsy mety zany zavatra zany fa tokony averina ny vola madinika dia omena zany. Ohatran'izany koa ny any amin'ny ny any amin'ny Jirama sy ny any amin'ny grande surface, tsy manome anao zany mihitsy izy, ary zato ihany ny farany, fa jamais mba amenao 10 sy ndretro zany. Ka eto zany de efa tenenina fa tsy mety zany zavatra zany fa mangalatra mivoaka, vahoaka efa mafy manjo azy mbola ataonareo an'izany ihany. Ka zay zany de efa tenenina amin'io le zoatsika no mitaky an'izany, fa aza mahita lengeza be fotsiny. De tsy hoe tsisy dikany iny, misy dikany iny, anao iny alaivo takio. Eo manarak'izay ty tsetsatsiatra ty dia misy an'ilay ity le lalany le fampiasana an'le lalana zany tokony mba hifampitezana ny zavatra atao eto fa de tena misy de tena manao olona tsy tandalana mihitsy zany, ary tena mahapetraka mihitsy le hoe araky vitenina miaramila azy de hoe indiscipline manifeste, tsy fanarahan-dalàna miopapana mihitsy ny zavatra misy eto ataon'ny mpampiasa ny lalana io. Mesy ny mpitondra automobile, mesy ny mpitondra moto, mesy ny mpitagina bisikileta, mesy ny sarety ary misy ny olona. Ka io lalana io no avokavoko ny fiainantsika eto Madagasikara. Io no afahantsika mivezivezy, mba tokony hifampitezana, tokony hifanajana izy io fa tsy iterahany olana indray. Raha ny zavatra hitandroany zao asa rehefa avoakany
faly eo ny sary fa to amin'ny devant-ny Saint Michel de fa efa mbola miverina foana na de efa teneny tao za ilay ataony le mpitondra moto sy mpitondra bisikleta zany a fa de tena tsy miraharaha an'zay hoe fil anankiroa de tokony naraka an'zay a fa dia lasa ry amy fil fahatelo ary dia niany am'lay fil mena atsimo zany a de lasa miafiafy a ary natahorana hoe isiny ny loza mety tranga zao zavatra mitranga zany a zao hitatsika zao jerevony ataon'lay reto mpitondra moto zany de jereo fa hitatsika eo izy de samy mijerytsika tsy misy tsy fitiavana hoe ianareo mpitondra moto any fa zao a de samy mandinika ny rehetrarehetra na ny mpitondra fiara na mpitondra moto fa tena hita mihitsiny hoe zao a ny tena hoe isika malagasy zany a de tena tompondaka amin'ny tsy fanarahan-dalàna mitovy amin'ny mpitondrantsika any amin'ny tsy fanarahana lalam-panorenana ary mety zay tokoa nakamba faniry fa fahitan'ny vahoaka hoe tsy manaraka ny fanitsakitsahana ny lam-panorenana fanitsakatsahana ny lalàny ataon'ny reto nampindramina fahefany reto a de lasa koa ny olona de zao a de na polisy azany hoe kaikeo tsy miteny tsy maninona ary eo aza misy sary io zao tonga de miodina nefa tokony miodina ary arinary amy tsangam-bato amin'ny polisy de eo miodina de hitanareo am'zany hoe zany ny zava-misy eto ka ny eto zany asa be any commune koa ny de ny polisy a traçage any commune traçage any travaux publics zany hoe tsy misy manao ny asa mihitsiny zany ry olo reo a raha amin'ny ohatran'izao fa tena mampalelo le zava-misy zao tsy eo ihany a fa atrany am raha mbola eto Antananarivo ka mbola misy taxi moto mbola misy moto misy bisikleta amin'ny famovia mpampiasan'io lalana a de zao ny zava-misy mampalahelo ary io ny tarafan'ny olona atsika hoe aiza moa le malagasy no androso aiza le malagasy ny iova amin'ny fiainana zao ary ny zava-misy lalana efa fantatr' zao samy malalan'io efa tsy mpifehezany mifampiasan'ny lalana code de la route nefa de fananina itsahana zao le ligne jaune continue ary mino ahako fa matory mpitondra moto reny a mitondra an'io manana permis ihany ny sasany de sa manao an'io polisy moa tsy miteny raha teo a ny polisy municipal koa moa tsy miteny raha teo a tsy haiko hoe inona ny atony fatahorana ve rehefa matahotra any zany de tsy manana autorité tsony lay mpitandro filaminana ary rehefa mpitandro filaminana tsy manana autorité a de reny ny taratry ny reny ny image ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao a efa tsy manana le autorité tsony dia manao zay danin'ny kibony rehetrarehetra manarak'izay a dia dijira maty masy anao rehefa sendran'ny taitra amy telo maraina de maty ny jiro itovizany rehetra io député Rambo any zay andry rehefa tonga zay fitenenan'zay any zay andry rehefa manapika interrupteur ozy ngiafolo zay ay de satria be loatra le délestage ka ity misy an'le jiro solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro de rehefa manapika an'tinareo ka misy andry de hoe any zay andry de lasa fomba fitenenana le raha vao misy ny délestage any zay andry afoy anao amy telo maraina maizina tsisy jiro raha andeha hoany amy toilette ano zany zatra misy jiro de lasa aloha miverina maka telefonina de alefa ny lampe de poche amin'ny telefonina zay vao mandeha makany amy toilette nefa rehefa ohatra hoe tena ao anatin'ny tena hoe mba tena poritra ianao a de tsy haiko inona anao ka tiako tenena amin'io zany de zao taiza nisy mpitondra amin'ny andro alina no asiana délestage nefa amin'ny andro alina ny tena isiny mpangalatra sy mpamakitra any sy fanaovana ny asan'ny jolahy ary le izy a dia amin'ny heure fixe ora tena hoe am'izao katram'izao a tapaka ny jiro am'izay fotoan'izay any le jolahy manaroatra ary fantany hoe am'izao ny tapaka dia ary zany tsika mamango androany a ary tsika mamely androany zany zavatra hoe de tsy fantan'ireo atao hoe ny eo amin'ny polisy pirenena ny eo amin'ny gendarmerie pirenena zay manana olona be galona be deabe reo ka tsy afaka hiteny amin'ny filomamim-bahoaka hoe tsy mety any ty délestage ao ty na miteny amin'ny resaka conseil de ministre hoe tsy mety any ty zavatra ataonareo ty fa efa fantatry ny mpanao olon-dratsy hoe am'izao tapaka de hoe izy manaroatra sady tena tsy rarahina le fiainan'le vahoaka zany de ataotra an'izay le izy ka eto zany de miteny hoe ho atsika vahoaka de tokony may loatrany ny amin'ny fisehoan'io délestage io a satria efa fantatry ny mpano ratsy fantatry ny totakely fatapahany jiro a de am'izay ry zareo a manao ny ataony a mandeha manafika ka eto zany de fa miantso ny
mpitandro ny filaminana indriny nareo gendarme sy polisy zay tompona ndraiky tamin'ny filaminana tena mba naraka ijery ary torohevitra le patron-nareo fa atao inona fotsiny io galona be anareo io e torohevitra le patron-nareo nga prime ministre sy ny filoham-pirenena hoe tsy mety ane ty délestage toromarika omena ho an'ny ministry ny angovo ty hoe am'izao ny tapahany fa mba jerevo le izy mba mila fisainana kely fotsiny raha androany tsy maintsy anapaky nareo a dia azo atao era fixe le izy rehefa tsy anareo zany de atoronay nareo satria mampaleranay le vahoaka misy mpanafitra foana amin'ny andro alina isanandro ary tsy vitany hoe maratra fotsiny a fa sady maty milary very fananana ka zany mba menanareo zany zavatra zany a fa faly fotsinareo mbaka le toerana nefa tsy anareo mitatana ny rahapirenena tsy anareo ny mijery ny miainy vahoaka ary farany amin'ny tsetsarotra de zao ty resaka tany ty a resaka continuité de l'état ty zany continuité de service ty dia mampalelo a misy commune anankiray atao Tananarivo amin'ny périphérie a dia ansolo le délégué commune dia misy olona zany andeha hanao fanoratana momban'ny tany eo aminy de tonga de niteny fotsiny hoe manaovanareo dossier vaovao a fa ny dossier talefa tamin'ny délégué taloha dia efa reo mipetraky reo ambony reo fa tsy ampiasainay tsony tsy mijery anao manao dossier vaovao zany hoe le olona any ambany vohatra any zany de mbola iterena ndray andeha hiakatra tia makaty amin'ny domaine makaty amin'ny service topographique akan'izany zavatra etra zany zay vao anoratra an'le tanany amin'ny district misy azy aiza le continuité de service ary zay matetika zany mahatonga an'le resaka alatany satria sahirana le olona any ambany vohatra tsy mahavita lizy efa fantatry ny eo amin'ny commune ao amin'ny district ny zavatra mitranga dia efa mboamboarin-jareo avy eo de gagenao raha ohatra ka mahita hoe ty efa vita soratra amiko ty tany ty lasa soratra amin'ny olo-kafa rehefa avy eo ka ohatran'izay zany no itenenina hoe zany ny zava-misy a iainany vahoaka isan'andro ka dia efa tenenina zany hoe so de mba sendran' zany ianareo amin'ny andro amin'ny misy atsika any zany ry vahoaka malagasy fa de efa tenenina zany hoe zany ny fomba piasan'ny retolona nometsika tantana ny fanjakany reto a zany ny zava-misy iainantsika mba misy iomanana sy ijerena inona ny tokony atao a ny amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro zay moa zany tsetsatsiaritra fa mitaky fahatsapatena ho an'ny rehetrarehetra ny anove fahatsotsika raha ohatra tsika ka tsy mitondra ny anjara blikiny zay nyendriky ny fanabiazana olo-pirenena zay de naka an'izay fanapaha-kevitra zay rehefa nidinika sy mivory ny ekipa miara-manonja MBS Radio Mada hoe andao mba hitondrany amin'ny anjara briky am'izay resaka hoe fanabiazana olo-pirenena zay de zay zany ny antony lehibe zany manomboka amin'ny sambatan'olona izy io satria tsapa sy hita aloha hoe tsy mirarahan'zany le fitondram-panjakana ary mamela orery amin'ny vahoaka am'le fomba fitenenany hoe samy mandeha samy mitady raha zana maritsy ny zanany io samy manao zay hinanany de zay no antony mahatonga ny ekipa miara-manonjy rehefa mbola misy ny fotoana na de 10 minitra fotsiny aza na mba mihoatra kelin'izay de ometsika ny fotoana hanaovana fanetanana araky ny sary zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina zany zay ny amin'iny ary député Rambosalama efa natsidiko teo tamin'ny fandaharantsika zany ny amin'ny hoe ny olana fitaterana andranomamy andranomasina ary tsy tany saitsika tsony ny fifandomana eo amin'ny syndicat eo anivon'ny APMF zay efa anomboka fatapatatsika tsara le zava-misy amin'ny APMF amin'izao fotoana zao sy ny eo amin'ny fitantanana zany fa ino eo ihany fa mampitombo ny asa manandraikitra samy hafa ny am'ty lozam-pifamovozana andranomamy andranomasina ty lay andranomasina teo moa zany araky le mahazatra amin'ny malagasy hoe misokatra ny fanadiadiana tsy mbola nahazo antsika valina aiza moa zany momba an'le samborendrika Francia 3 sa 2 izy iny tany aviation rano vongo de en Sainte-Marie le tany akaiky Sainte-Marie tany akaiky Sainte-Marie le nahazo ianko le ingaseky tamin'ny alalany lay angidimby
de reny moa zany tahaka ny mahazatra ihany fa nadiadina andeha kaleka fa nadiadina le pilôny na asandre mpamaky fa nadiadina maro samihafa any ekibon'ny ompo tsy misy toyany ry volamena manjavona any amin'ny coffre ministera sy ireo lafin-javatra maro eto Madagasikara fa mifanohatra amin'izay rehefa hoe Apollo 21 sy valizy naka nalaina sary tikana bagazy dia aingana kokoa mifandraisana andraikitra sy le pousse inversé fa raha lafim-panadiadina mahakasika an'le vahoaka na tokony isy fiantraikany makany an'le vahoaka tsy hitanao zany raha malagasy ka amin'ity resaka PMF ty député Rambo sady mahakasika indrindra ny tontolon'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana dia aloha mba hitondrantsika resaka ihany de ohatran'izay zany le fandarantsika makantsika de mitsofoka ny raharaham-pirenena hatevina be amin'izay rehefa aveo fa za mbola mialatsika nao député Rambo. Eto de mbola mamerina indray ny fiaramora amin'ireo fianakaviana nahazo an'ireo 700 menadazy zay niara-moza ary nandao antitanty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fifandonan'ny botry sy ny atao hoe vedety tao amin'ny faridranomasiny Antsohi zany raha araky ny feo moa de hoe araky ny vaovao de eo amin'ny 3 kilometra miala ny Antsohi eo de mitondra koa ny teny fasitrana malaky ho an'ireo zay mbola mitsabo teny any amin'ny hôpitaly zany. Eto zany ny tiako tenenina eto dia zavatra mitrango ohatran'ireny zany dia taratry ny tsy fandraisana andraikitra eo amin'ny fitantanana ny faritra sy eo amin'ny fitantanana ny APMF. Ny APMF moa dia tsy inona fa ilay hoe agence am'izay miandraikitra ny fitanterana amin'ny ranomasina sy ny ranomamy ary ny eny am-poro zay anankitelo zay. De io zany raha ny tokony zany amin'ny faritra misy an'ny izay rehetra izay de tokony misy ny représentant io APMF io izay eo ambany ny fitan'ny lehibe amin'ny gouverneur amin'izao moa zany zay dia amin'ireny sambo reny faniry satria miaky ny tenako an'ity de zao tam'izay nanao formation ana instructeur commando zany tany Frantsa sy tany Angleterre dia manana permis fitondrana sambo satria amin'ny asa tokony ataonao zany mety rehefa mitonga ny fotoan-tsarotra de mety hoe izy amin'ny olona manana fahazondalina hitondra ty sambo ty fa taraiky ny olona ohatra raha hoe sindra manao mission na ohatra zany de tsy maintsy mahay an'izay zany de sady manana koa ianao zany ny atao hoe certificat manao plongée sous-marine. De eto am'le fahazondalana hitondra sambo zany no teneniko. Le fahazondalana hitondra sambo io zany dia mahay ianao ny atao hoe resaka hoe misy code de la route code io arany eny ambony ranomasina eny fa tsy mamango raha fatany fotsiny tonga de ranomasina malalaka be eny de tonga de mandeha fa io zany misy arahany misy hoe rehefa amin'ny alina de jiro iny na mindrehatra amin'ny sambo rehefa mifanehana ny sambo de tokony iza mandeha aloha na iza ny mandeha aorina ny sambo raha mitondra olona sy ndray de tokony manana ny sonara sy misy radara mba misy fandraisana afantarina hoe misy loza risy ny rehetrarehetra misy zavatra mitranga ary aloha ary ny sonara moa de hoe misy vato be ato ambany ato na misy zavatra inona ny tao ambany eo. Ny sambo koa de manana an'ireny atao hoe transmission reny afahana hoe mifampiantso indrindrindrindra raha sanatr'izany misy hoe loza am'sao de miatso vonjy anao hoe sambo ohatran'izao mitondra ny anarana ohatran'izao dia aty amin'ny toerana ohatran'izao menao coordonnées latitude sy longitude de hoe aty amin'ny misy anay dia rendrika aty zay na misy an'izao ny anarana daholo zany arina zao no manana an'izany tsika fa ny eto zany de manontany tena am'ireo tompon'andraikitra ao Antsohi lehibe amin'ny faritra sy ny tompon'andraikitra amin'ny APMF hoe voalohany indrindra ireo sambo anankiroa ve de manana atao hoe permis de navigation
le permis de navigation zany ohatrany hoe visite technique an'ireo sambo reo visite technique zany a de hita dafolo hatramin'ny moteur hatramin'iny koka ray manontolo iny hatramin'ny jiro ampiasaina hatramin'ny transmission sy ndreindretra indrindrindrindra ilay sambo na ilay vedety mitondra olona sy mitondra entana tokony isan'izany mba handraisin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny faritra eo mba fifenon-drakova sy ny tompon'andraiky ny APMF amin'iny faritra Masimbiantso iny hoe ireo olo ireo sambo reo a dia efa mpitatitra olona eto ary fantatry ny olona fa mba ara-dalàna ve le permis de navigation io zany le visite technique ho andra am'ty amin'ny tomobile petraka amin'ny fanontaniana hoe misy an'izany ve sa hoe tsy nisy loza de na tsy visa de mandeha ho azy raha ny fahafantarako ny zava-misy am'izao fotoana zao dia hoe tsy fanana an'ilay vedety jiro no nandoma an'ilay botry azy dikan'izany zany a tsy nisy jiro koa le botry matoa le voadona le vedety samy tsisy jiro satria misy jiro ampiretina amin'ny alina io ery ambony ery fa tsy hoe jiro mampirehatra any aloha any tsy misy hoe jiro ohatrany hoe kody sy fara fa jiro eny amin'ny mahiny a de i mahiny misy jiro ery ambony ery de iny zany ny repera hoe misambory de tonga de fa mandeha le maka efa maka ny lalana tokony andehanana zany le sambo mifanehana fa zany zavatra zany tsy nisy anizany faoty any tompon'andraikitra izay atao hoe tompon'andraikitra ny APMF mpagnome an'izany permis de navigation zany a zay mba fiefahan'ny gouverneur ny faritra Antsoy anizany faoty any tompony reto sambo reto zay mitondra olona kanefa fantany fa tsy misy jiro a ny sambo mpandeha alina manino tsy asiana jiro ka io zany zavatra zany zany no hitarafan'ny olona ny fomba fitantanana ty Madagasikara hoe zany hoe atao hoe faute bete zavatra ohatran'izany a de amonjana ain'olona be de be zavatra kely ohatran'izany a de tsy takatra le mpitondra am'izao fotoana zao kanefa betsaka ny olona manam-pahaizana amin'io fitondrana io tsy haiko angamba mety faux diplôme koa angamba zany tsy haitsony a satria araky ny fatapatatra de ty mpitondra ty olona manana spécialisation am'izany manana spécialité am'izany fanaovana diplôme osika zany fa de tsy fantatra hoe takatry le olona ve zany za efa ao anatiny ko le kolikoly amin'ny famerina n'ilay permis de navigation samby tokony tsy andeha lasa mandeha atao fotsiny taratasy hoe bolaralany ty de mandeha de alefa ka izay zany de fa tsy afaka am'izany a ny gouverneur amin'ny faritra Antsoy tsy afaka am'izany a ny tompon'andraikitra amin'ny APMF tsy afaka am'izany eo amin'ny faritra tsy afaka am'izany a ny tompony ilay sambo amin'ny fandona dia mipetraka zany ny fanontaniana hoe de ho jerena fotsiny am'izao koa zany le olo reo sa ahoana ndraiky koa ny assurance amin'ny zavatra io satria raha ny zavatra ohatran'ireny raha mifandona raha ohatra koa ka mba hoe nisy natao hoe gilet de sauvetage tam'le olona raha mba efa nampianarina demelo tangina an'io lakana io na tangina an'io vedety io ny olona ka hoe ty misy gilet de sauvetage raha sanatry izany misy loza tiany sotomina de tiany tsofina de mibotsina tsy ngevaeva mifotsonareo a de fa izy zay fa mety tsy nisy zany fa voadona tonga de taraiky tonga de tany betaka ny vato latsaka azo soka ihany ko taitra de zay ka ahoana ny assurance koa am'izany ny am'le mba assuré ve reo bateau anakiroa reo de anaiky koa ve ny assurance am'izany hoe hiantoka ny olona sa ahoana tena misy hita mihitsy zany lay hoe lesoka amin'ny zavatra ohatran'izao ary spécialité an'ty fanjakany ty moa zany faniry a de araky le fitenenina hoe efa lasa ny alika vo manangom-bato
efa mitranga aloha zay vao hoe manomboka zao de atao am'zao zao fa manenina tsy atao de meloha nefa nareo mpitondra io na le hoe commander c'est prévoir gouverner c'est prévoir manenina tsy nijerena de meloha fa tsy hitatsika hoe ahoana ndraikitry ny assurance ahoana ndraikitry lay olona tompony sambo ahoana ndraikitry lay solotena-mpanjakana ragova any amin'ny faritra io zay iny ny anankiray faharoa manarak'izay de hoe manana n'lay permis fitondrana sambo ve mpanamorony sambo ioane tsy hoe mahay mitondra zodiac eria moron-drano ery amin-dranomasina ery any de mitondra mpanjono any de fa hoe mahay mitondra fa araky ny tenainky teo hoe avy aiza andrivotra ka sambo anankiroa mifanena de izy mandeha aloha de sambo ohatran'izy no afaka midepasy sambo ohatran'izy de raha amin'ny alina dina dolo ny zavatra tokony atao tokony fantatra lay mpanamora an'le sambo zany zavatra rehetrarehetra zany fa petraka koa mifanontaniana hoe reo mpitondro reo ve de reo mpanamorandreo sambo reo ve mpitondra andreo kanoto reo ve manana atany hoe permis bateau zany ary permis bateau misy catégorie io ohatra mpitondra automobile ihany A B C sy ny rehetrarehetra permis bateau A permis bateau B sy arakaraky ny tanjaky ny sambo sy arakaraky ny fandehanan'le sambo raha ohatra le sambo zao miala moron-dramasina ka 5 nautique fa raha fandehanany miala ny morontsiraka zany de permis bateau A raha ohatra izy mandehany amin'ny faritra akoatran'izay de permis bateau B ohatran'izany ka manana an'izany ve reo sa etin'le hoe efa mafy ny fitadiavana zay manana sambo de mahay mitondra satria fa na avy amin'ny dadanay mitondra an'ity voalohany de mpiaraka amin'ny foana zay de mitondra an'ity sy ndrehetrehtra de fa maty izy moa de fa napasiny tatio elandray le zany no mitondra an'io vitan'izany ve le izy fa io koa misy permis ka zany mila ho hita daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny fanaovana ny ankety momba an'ity zavatra ty hoe tena ahitana hoe izy ny tompona ndraiky raha fa tsy tonga de hoe maka fanapahan-kevitra maimaika am'izao fotsiny de hoe tiany diso fa mila fantatra daholo zany rehetrarehetra zany ka sa hoe tsy manara-dalàna fotsiny tsotro zao le izy zany mila fantatra daholo zany ary efa andrasany zazavana satria be loatra zavatra mitranga eny an-dranomasina eny betsaka ny ainana fohy ohatry araky ny tenen'ny faniry teo hoe le tany asony ranivony makany Sainte Marie nisy 20 maheranga mazafiry no sa empolo tsy tadidiko ny maty tamin'izy sao de miteniteny foana eto fa ny empolo aloha tsy latsaka maty tamin'ireny de rena de vitavita azy am'izao fotsiny de hoe mitsoka lasa aiza le tompony sambo sy ny mpanamory e de eo fotsiny de milamina fa eto kosa mba ivoaka amin'ny mariny fa efa betsaka loatra zay atao hoe malagasy maty amin'ny zavatra tsisy dikany ohatran'izao nanara-dalàna ve sa tsy nara-dalàna misy loatra ny fanarahan-dalàna matombotrangana loza ohatran'izao e sady atao hoe efa spécialité atsika ty tsy fanarahan-dalàna ty ohatran'ny tany fitokanana ny RN5 réhabilitation ny RN5 A io zao de nrofona tamin'ny camion mihitsy ny olona andeha hoany nefa le camion misy soratra hoe tsy mitondra mpandeha tsy miday passage izy ny fitenin'ny olona de afantatrao le olona ao anaty camion nisy tradoza mihitsy ara tam'izay hitanao am'izany ary de ahoana zao le olona hoe tradoza tamin'iny sady hoe rasy mifanjakana tanana de zay vitavita ho azy ohatran'izay fotsiny ka sa hoe de fa hoe le tsy fanarahan-dalàna efa zay ny spécialité an'ty fanjakan'ty de atao an'izay le izy ka zay zany hoe mila ho fantatra momba an'io resaka aipahemy fo zany zay zany ny zava-misy fa ho atsika rehetrarehetra izay mampiasa an'io ranomasina sy fleuve io zany dia mila mahafantatra tsara rehefa mitaingina an'ireny botry na vedety reny ny atao resaka sécurité aloha voalohany de hoe ahoana ny gilet rehefa tsy gilet de aza mandeha tamin'ny commandant ny FIA tamin'izay fotoan'izay dia sady voalohany zay mifarany ary tsy nanao tsony afaniry ny raha ny
lehibe an'ny état-major général nitafika malagasy andeha ho any a Sainte Marie zay fanao manœuvre ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay aty amin'ny faritra ranomasombe indiana zany de niala taosony ranovongo mandeha am'lay tsy haitsony na kanoty na lakana na inona fa mifangaro daholo ny kazona labiera ny olona ny machine lave frigidera legioma sy ndretraretra ary raha tsy mbola samy hoe mba misy hoe tirando sy any reny fa de ngamba eo amin'ny ataoko hoe 30 centimetre ao no elanelan'lay borny efa dolo zany ny olona rehetra le lakana sy ny ranomasina de fandehanana zany de tsy misy hoe fijerena hoe ahoana tokony epitana sy ndrehetra fa de mionona fotsiny am'lay hoe milamina ny ranomasina mera d'huile ozy izy mifitenin'ny tatsambo azy dia mbola marée basse zany hoe tsy manonjy de mandeha amin'iny de moteur mo anakiroa reny mercury 50 chevaux 100 chevaux anakiroa reny mitondra zany mandra-pahatonga any fa tena mivavaka ianao zany araky ny tenin'ny katolika zay moa de manao toko saplé mangata bavaka miaraka mivavaka amin'ny Masony Marie mandra-pahatonga na Sainte Marie menanao le gilet tsy ampy ho an'le olona anatin'lay le sambo nefa ny trajet ataonao adiny ray latsaka kely eo de treto hoe ao anatin'zay zany ianao mitaitaina foana de mieritreritra hoe na manana an'le gilet azy ianao na mahay milomano takon'inona azy fa na de hoe nanao an'zany na de hoe manana qualification na hoe nageur de combat zany aza ny tena tsy maintsy mieritreritra ihany satria ny olona mahay milomano any maty an-drano dia mila ho fantatra zany zavatra ny tenako amin'ny olona hoe zany ho an'ny olona anareo mpitaingina an'io tsy maintsy miampita an'io zany de tsy maintsy ho fantatra zany ary tenena antanina hoe manana fahazahon-dalana hitondran'ity samby ty ve ty olona ty indrindrina ny amin'iny mampiasa an'izay teneko hoe Sainte Marie sy ny ranovongo zay nanaro any Antsoa ihany am'ireny nosy kely manodidiny reny ity samby ty ve de manana ny hoe permis de navigation zany hoe manana le ohatrany hoe visite technique atao aty amin'ny automobile sy amin'ny roplanina moa izy de hoe mbola misy potentiel ve mbola afaka manidina ve ny roplanina de manarak'izay hoe manahoana ny erovana ny tena ato raha sanatr'izany misy loza ny atao hoe ny gilet de sauvetage sy ny bouée sy ny rehetrarehetra zany milo fantatra raha ry adidin'ny olona ary zoan'ny olona manontany an'izany mba tsy hatongavan'ny loza ohatran'izao lasa matimaty foana ny tena netsy efa ny tsy tandreman'ny sasany efa mitera-doza de alao mba maka an'izay atao hoe mesure zay alohan'ny epitana mba raha sanatr'izany misy zavatra mitranga ohatran'izay dia tsy misy ny fahaterana ary hoe mety mba ho avitra ihany zany ny tena zay zany momba niny APMF ny fanira fa hitra am'le resaka faharoa de resaka tsy fandripahalemana ny tsy fandripahalemana zany dia ty zany dia ohatran'ny hoe tsy Madagasikara tsy Tanarivo raha tsy mamy gazety ka tsy misy hoe misy mpivarotra voatafika tary misy olona voentaka tary misy mahomby nangalarina tary de niteraka fifandonana atao amin'ny zandary sy ny dalo dia misy faty olona misy fahavoazana neto zany dia
apetraka amin'ny mpitondra fanjakana ny fanontaniana indrindraindrindra amin'ny ministry ny polisy ny segy tena natao hiaro ny vahoaka sy mifanana ve ianareo mpitandro ny filaminana tompona raikitra ny filaminana anatiny ireo sa natao hiaro ny fitondram-panjakana sy ny filoham-panjakana ary anentsika ny mpanohatra. Inona tiako tenenina dia efa fanaonareo ty ary za tsy maintsy hiteny foana satria mampalahelo lay atao hoe toe-tsaina entina manatanteraka lay asa tadio fa asa masina neny asa ataon'ny mpitandro filaminana nefa ilay toe-tsaina entinareo manatanteraka an'izany asa masina zany dia tsy mampiseho an'izany hoe asa masina zany tsy mampiseho an'izany hoe fomba fitondran-tena mendrika zany fa dia mampalahelo fa fitondran-tena tao hoe fankahalana fitondran-tena tsy fiarovana an'le vahoaka sy mifananana fa fitondran-tena entina amoretana ny olona fitondran-tena entina hiarovanareo ny kapokanareo fitondran-tena entinareo hiarovana ny mpitondra fanjakana fa tsy hiarovana ny vahoaka hiarovanareo ny olona pahany eo amin'ny fitondram-panjakana. Ny zava-misy mapetraka aminareo zany ny fanontaniana hoe inona ny manana ny toerana maha izy azy eto amin'ny tany sy mifanjakana ary iza ny olona jaina kokoa eto amin'ny tany sy mifanjakana ny filoham-pirenena teo aloha zay manana ny sata manokana amin'ny maha filoham-pirenena azy ary eken'ny fanjakana malagasy iza no ambony iza no ajaina zany filoham-pirenena teo aloha zany sa ny solombavam-bahoaka sy ny generaly sy ny tao hoe reo mpikomandy ny foloalinda azavaiko manenina ny samy miaraka anakany Antsirabe zay sy ny filohan'ny filomarika Ravalomanana andeha amonjy an'ilay JMJ ny katôlika ny tanora katôlika samy nahazo fanasana manokana maninona ny filomarika Ravalomanana izay manana ny sata manokana amma filoham-pirenena taloha azy ary indrindraindrindra amma ray aman-dreny azy no sakananareo inefatra aveo makanty sarisary fahatany ty anareo maninona ny tenako manao an'iny mitondra an'iny kokardiny rehefa mandalo omenareo salut de mandeha fotsiny fa tsy sakananareo nefa zako solombavam-boaka tim solombavam-boaka miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana maninona filomarika Ravalomanana zay ancien chef d'état ray aman-dreny manana statut manokana no sakananareo inefatra za tsy voasakana na indray mandeha azy fa za nahazo salut isaky misy polisy na gendarme miala eto Antananarivo mandrapatonga ny Antsirabe apetraka aminareo mifanontaniana sa efa nahazo an'ilay toromarika anareo na enina de tsy mety amin'ny feofeitreretinareo de tsy maintsy tanterahana satria zay ny toromarika avy any amin'ny segy hoe zao anaovana ny
filomarika raha valomanan'indry efa mandalo eo dia atsanony le ty dia laivosary zany dikany fampiro terrorisme d'etat zany zany ny fandehany satria nareo mpanjakana mihitsy manao an'le izy apetraka aminareo zany fanontaniana zany zay ve le toromarika fa nadia tsy mifanaraka amin'ny conscience anareo azy tsy manaraka amin'ny fietreretanao hitanao fa tsy mety de mbola tsy maintsy atao ihany zay lazaiko hoe le asa masina ataonareo dia voazimbazimba amy toetra tsy mahomby entinareo manatanteraka an'izany asa masina zany zany hoe ilay valeur sacro-sainte anareo mpitandro filaminana manao an'izany asan'izany masina zany mihitsy no voazimbazimba tanteraka mampalelo de zao na dia atao hoe mpitandro filaminana vitsivitsy any azy no manao an'izany de tadio fa maloto anatin'izany dafolo mpitandro filaminana rehetra ary betsaka nen'olona no mijery hoe zany nataon'ny mpitandro filaminana dia zay rehetra tafidy to dafolo nareo ve dia mieritreritra hoe ny zavatra nitrangatany tany Kongo ve dia nahiteny azy anareo tsy gendarme rehetra ne manao an'io fa tany any tadio fa zavatra nataon'ny gendarme tany dia raiky tapisaka ao amin'ny fonony malagasy ary raiky tapisaka ao amin'ny vahoaka ny Kongo zany hoe vao mahita an'izay zany ny olona tonga de fa zavatra hafa nalehan'ny olona hoe reo indray ry zalahy mampalahelo tena mampalahelo ny fahitana le zany de hoe tsy mba le feo amin'ny fieritreretana itsony zany no mitondra anareo mitarika anareo anateraka lizy fa toromarika hafa avy ary ambony ary zay mbola azo resahana sy azo dinihana eto zany dia miteny hoe zany zavatra zany no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto satria le tsy raisinareo ho asa masiny intsony ilay asa mampitandro filaminana fa raisinareo ohatrany hoe corvée za mazy de hoe tsy maintsy atao tia donc ilay atao feo miferitreretana manao an'le izy dia tsy mipetraka tsony lay fanahy entina natanterahana azy tsy mipetraka tsony zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ary mampalahelo dia any amin'ny olona izay tokony no tsy anana olana ananana eritreridratsy na mety hoe anana saindratsy ano zava-dratsy eto amin'ny tany sy mifanjakana mironaniny atao hoe fisainan'ny mpitandro filaminana am'izao fotoana zao anika ilay tena mission principale zay fitandrona voaka sy ny fananina de adino fa lasa mandeha makany amin'ny olo-kafa zay misy intérêt misy tombontsoa manokana raha tsy teny aho hoe jere fotsiny eo amin'ny filatex misy gendarme ao marina fa hoe maso ivoan'iza moa le consul an'iza moa ny PDG ny filatex i Abdoul Rasoul atao consul ny Portugal angamba izay raha tsy diso fa misy gendarme fa angamo tsy afaka maka sécurité reny privé reny manao fa tsy maintsy gendarme de maninona raha ilay atao hoe fokotany anankiray no asina gendarme en permanence ohatran'io de fa mba matahotra ilay olona anafika an'ilay fokotany satria mety hoe raha ny fandehanana fotsiny raha ohatra hoe sanatr'izany misy ny alerte misy ny fanafiana mety ho tara kely amin'ny hoe 10 minitra de fa tonga rehetra enakaiky eny reny olona mba manana zany atao hoe mission de proximité zany ny sandary na ny polisy fa maninona no
filateksy Abdul Rasoul no andrasana satria maninona misy andaminy te isan'andro ao isan'olona tsy haiko mety mandeha any amin'ny 3 alina aloha mety tsy latsaka na 5 3 alina isan'andro isaky ny zandary de indray de efa tsy maintsy finanany lehibe ary ambony ary misy an'izany eo inona le tombontsoa manokana oatra zay zany jerena fa tsy mba jerena hoe tombontsoa an'ilay vahoaka izay tena efa mitrongo voaomana efa tena mahatra fa diranovana izay tena atao hoe mihinan-tsinana araky ny fitenety na le tsy fihinana koa de efa tsy ho hitatsono satria miena le qualité an'le hoanina de miela ny qualité an'ilay fako zany zay mahatonga amin'ny teny hoe zahany zavatra rehetrarehetra zany mahatonga ny hoe tsy fandriam-pahalemana eto satria lay fanatanterahana an'ilay asa manandraikitra le asa masina hiaro mivoaka sy mifananany dia tsy mandeha amin'ilay conscience atsony fa lasa mandeha ohatrany hoe corvée tsy maintsy atao fa tsy maintsy atao zany dia na vita fotsiny any zany fa asany hoe tena zavatra vita tsara ka zany zavatra any mahatonga nyty resaka hoe tsy fandriam-pahalemana ty ary maninona de misy atao hoe avy am'lehibe mihitsy mame toromarika tsy mipetraka tsara toromarika tsy fanaraka amin'ny toetrandro am'izao fotoana zao de lasa tsy mandeha amin'izy ny firovana voaka sy mifananany ary mampalelo ny zavatra ohatran'izany satria mitaraky ny tegny tao hoe isan'andro de raha vo mijery gazety ianao de nisy ohatran'izao ndray tarie nisy ohatran'izao ndray tarie nisy ohatran'izao tarie ary le zavatra mitranga teneniko mba filateksa atao tsy ho amin'ny filateksa rery fa ty misy boaty ngeza be anakarana na anasinoa na anavahiny de tsy maintsy ahitanao polisy ao na zandary fa de io tsy maintsy misy saosy daholo io zay zany hoe raha vo misy tombontsoa manokana zany de atao tsara l'émission fa rehefa tsisy tombontsoa manokana de avela am'izao dia taraiky ny olona ka any amin'ny fokotany sy any amin'ny ambany ravikazo any hoe tsisy tombontsoa manokana satria any ianao mandeha tongotra mbola gidragidra fandehanana tongotra any ianao raha ny sakafo sy ndretrehitra mbola gidragidra mety tsisy andaminy ty ary tsy ananazy zany fokotany sy commune ary tokony tsy azo an'izany reny de lasa fay dia araky ny teny hoe mamony biby tsy mahafaty fitoeran'ny rambony rehefa aveo dia taraiky le vahoaka ohatran'izay zany ny zava-misy inona mahatonga an'io de io rehefa matsatso ny lohany dia matsatso ny zavatra rehetra fa tsisy hoe matsatso ny lohany de maminy aty ambany aty odo tsisy an'izany zay indrindra no atongavantsika ny te adevitra fahatelo ity député Ramboasalama tsy tokony atao ambinambon-kevitra izy ty na ambinambon-dresaka ny ambadika any satria rehefa mandeha moa zany le filoham-pirenena dia taitaitra eo ny fony taitaitra eo ihany ko ny sainy ary de amin'ny teny zavatra indraindray misy miteny any tsy voadinika tsy voahevitra satria tsy possible zany hoe ampanaraka mivosotra zany sy le hoe vary roa taona vao mamokatra fa indraindray koa de mamoaka zavatra mametra mpanontaniana ny amin'ny efa voadinika ve ny ametrahana izany de efa nitondrantsika adevitra teto zany nanoka afatsika ny fandarina mihitsy satria sabotsiny nandrenesantsika azy de hoe hanokatra lalana vaovao andapa antsoy ny endriky ny lalana manko zany andapa antsoy zany satria nandritra n'le fitokanana n'le ambilobe voemarina nanaovana zay de hoe raha avy any andapa izy de tsy maintsy miodina aloha aty Asambava de zay vao mandalo voemara de mandalo ambilobe de mandalo ambanja zay vao antsoy raha zay zany le endriky le lalam-pirenena fa ity zany hoe anokatra lalana vaovao mihitsiny de dika zay zany any andapa tonga de mahitsy voaka ty antsoy zany de variana sy gaga ihany ianao hoe ny manao entretien vita ihany na ny manao bitumage na lalana vita ihany zay fa lalana efa hita eo fa ny mbola hoe hamaky lalana vaovao de mbola tantara zany hoan'ny mahay eo amin'ny resaka BTP dia mahafantatra tsara zany sy ny infrastructure hoe ahoana ny étude sy ny réalisation an'izany projet ngeza be zany de rehefa ny enotsika le sy ny diniantsika député Rambo de hoe tsika hoe
kinona moa fa fampanantenana ihany ty zavatra ty tahaka n'izay nazatra n'le filoham-pirenena na ampiseho endrika fampanantenana amin'ny lafiny zavatra maro de manao fiverenan'ny adefitsika votsy tsy alakory zay de nisany hoe anao gymnase mahazaka mijery 20 ny fitondram-panjakana de rehefa mifandona mpitatitra indray de milaza fa hapiditra bus misy 500 ka hatramin'ny 1000 isa de rehefa mandehandeha indray le filinina kely maro samihafa de taitaitra eo de hoe anao autoroute indray le autoroute moa zany efa projet lehibe teo aloha de ny stomma makatia Egypte alizy de nitohizana indray le tana masoandro nambara fa 2023 de isikany zao ary ao ny tokony andraisana an'le jeux de Gilles ho atao eto Madagasikara amin'ny 320 maro be le endriky le fampanantenana akoatran'le hoe nametraka grand projet le fitondram-panjakana député Rambo fa tsy mbola misy tanteraka mandraky ty ny androany de gaga sy talandrana moa tsika narenan'le hoe nienjehan'le filoham-pirenena teo aloha ny aminy hoe sasany nanao fa tsy nahavita de fa nazavaintsika ny hoe techniquement tsy possible ny avitan-javatra tahakan'izany fa mandeha le continuité de l'état député Rambo adevitra tsy mety mifarana io tsy mety mifarana io fa de za tonga de tsotra be hoe propagande foana nety fitondranty hatramin'ny nandraisan'ny fahefanaka hatramin'izao hoe inona ny mahatonga an'izany dia fanjakana tsy manana projet de société fanjakana efa tsy mahatoky ny heriny ary fanjakana efa mevizana ary fanjakana tonga de teny tsotra be tsy manana ny tsy mahatoky ny natongavany teo amin'ny fitantanana ny raha-pirenena am'izao fotoana zao zany hoe ny zavatra mitranga rehetrarehetra am'izao fotoana zao zany de profo milaza fa hoe fantany fa tsy ho tonga filoham-pirenena izy tsy ho am'izao fitondrany zao izy menakavy fa noreny zay va tenentsika ny hoe reny doublon reny no nahatonga azy tao zay nisy ny elanelanisa roetsy ray tapitrisa nandresena ny filomarika ravalomanana de no zay rehetrarehetra zay zany hoe saritsarina legal zany hoe nareseny navoakan'ny ACC reny fa raha resaka hoe tena légitime fe de tsy manana zany ty fanjakany ty fitondrana ny mena fanjakany ty de zay mahatonga an'io hoe propagande vitan'ny prestation de serment vitan'ny investiture de fa manomboka amin'ny propagande satria maninona tsy ao zay zavatra zay de nandeha le tany ny faritra mifaritra sava iny de mbola mame an'le fampanantenana teneninao teo any de tonga de izy hoe fampanantenana pokaty ary manana spécialisation am'izay ty fitondram-panjakany ty ary tena mampalelo amin'izy de zao mieritreritra izy fa mbola azo barabaraina oatra zany ty malagasy ty fa efa zao mifahorin'ny malagasy de mena ny ty rehetrarehetra ty hitondrana araky ny teninao tao hoe tondrana ny ty artiste malaza rehetrarehetra ty de ampirevena kely sy ny rehetrarehetra eo mialatsina le fitenenina fa tsy tokony zany ny tiako tenana fa ampifalifalinao dia miteniteny eo dia tenenina zavatra anankiray amboaritsika ny lalana mialo andapa mivoaka ny antsoy zany lalana mialo andapa mivoaka ny antsoy zany ane ka andapa rehefa nandehananay ditongotra zany tamin'ny miaramila andapa de mivoaka ty adoany de doany de mivoaka makany bealalana mivoaka ny antsoy raha jerena zany ny configuration du terrain am'zany dia mialeto Tarinarivo
miala eto andapa manapa-tonga tia be alalana ohatra be de rehefa nakany de go ianao andray antsiranony ianao dia ohatra an'iny mahazo an'iny jango iny tendrombohatra be fotsiny any gidragidra be ary iny faritra andapa iny dia mitovitovy toetrandro amin'ny manjakandrina iny herika sady mangatsika dikan'izany taitay bomboneo de mahita le oloneo de amboariko ty fa zavatra tsy ho vita ao anatiny na mandaha anankiray ary zany tsy ho vite nefa nietreriny de hoe ataotsika de aiza ndray koa nahita vola anaovana an'izany loi de finance amin'ny farany taona hono nanomboka satria efa zatra aiza nahita vola an'izany zay ny teneniko hoe tiane zavatra mpitondra fanjakana mpameryvery olona sady mipetsaka mame fampanantenana pokaty zavatra tsy ho tanteraka mandrak'izay zany raha mbola zao fomba fiasany zao no ataony ary tadio tsara ne fa ny zavatra notokanany teo na rehefa nyteneninareo maly fa tsy maninona mamerina an'izany hoe ny filoherina jonary mampianina ne no nanao ny taratasiny zany sindritra niaraka tamin'ny sinoa fa araky ny teninareo ary mariny zany hoe tsy maintsy miala izy amin'ny filoham-pirenena azy ary zay no anatin'ny lalam-panorenana raha te hilatsaka filoha de tsy maintsy miala filoham-pirenena azy rehefa avy nametraka n'ilay pose ny première pierre nefa efa firy taona taloha nanaovana ny négociation io eto ianao mbola tsy repopokany ary tsy tafiditra amin'ny atao hoe teti-bola 2022 akoriny hoe misy lalan-tsokafana ary de aiza ndray nanaovana an'io zay io zany tokony atonga sainandra malagasy hoe ahoana mariny ty filohantsika ty ahoaka tsy ino loatra n'lay zay teneniny ty de hoe tena milay be no mbadika an'io de hoe or vahoaka nandapa sy be lalana sy antsoy fidinareo fa ataoko an'izao ty zay ne dikany hoe to amin'ny fifidianana manaraka satria tiako nareo aloha zavany resaka fa zany be lalana zany tsy solombava-bahoaka tsy tezeveny eo dikan'izany hoe ohatran'io zay ohatsa mpifidy be lalana ny aty andapa ty zareo fa ny député anandapa tao tsy hérité fa indépendant ary ny eo antsoy moa dia i Josan izy tsy fantatra ny Josan rehefa izy makaiza rehefa izy makaiza de dikan'izany dia entina araka ny fiteneniny namatsika prime ministre taloha hoe andreberebena olona fotsiny ty raharaha ty angalana folo le olona zay mbola marevo salosana ka mety ho voafitaky ny fampanantenana pokaty izay lainga tsara lahatra zay resaka famitahana amin'ny vahoaka ilay fanahy izay tokony ahita sy atsapa ary ny hitondra ny soso matsara ny fiainatokantrano sy ny fiainana eo amin'ny faritra misy azy ka eo azy zany no miteny hoe ary mbola manamafy hoe efa midina ny kotiny ty fitondrany ty dia atao daholo ny rehetrarehetra zay atao zay azo tenenina rehetra zay azo tao rehetra mba hanafenana hoe mahavita azy ty fanjakany ty mbola eto zay mbola vitanay ny mitantana an'ty fireneny ty mbola eto zay afaka mamany olanareo eto zay mbola manana projet ohatran'izao mbola manana ahafahana mampandrosany ty vatry ty antolo zany le izy faniry député jerijery fotsiny andaza tapanoa hoanina le filimina raisy fotsiny zao inona tsy nitenenina resaka plan marshal navoako zany zavatra zany tao amin'ny loi de finance 2020 1043 milliards d'ariary
dia io de hoe ny 40 millions de dollars amin'io a omena ny PME sy PMI am'zana bola kely de kely a mba ahafahany miavitra zany satria mafy loatra ny covid teo fa teo ny vite fanakaizy iny na ny lokon'le volana akany am'le PME aza sy le PMI tsita PME sy PMI zany tsina fa petite et moyenne entreprise sy petite et moyenne industrie na ny fofole izy a tsita ary tamy 2021 zany zavatra zany a de tsisy resaka tsony a na defa natsipy tamin'ny ministre ny finance nandritry ny fijerenany ny LFR 2022 2020 tamin'ny deuxième session de nefa mapetraka ndray mifantanina tamin'ny LFI 2021 tsy hita zany fampanantenana pokaty aiza zany zao le PME sy PMI no nandeha tam'izany de mbola jerevy koa le hoe eto amin'ny Océan Indien no misy ny minoterie ngeza be indrindra eto Madagasikara fanaovana lafarina aiza zany am'izao za aloha tsy mahita na ny voly varim-bazaha eto azy raha tena mieritreritra an'izany ianao tsy maharaka an'izany hoe anaovana zany fa tsy maintsy mbola manavatra ianao ka iza minoterie zany raha manana an'izany no ka tena hoe aleo tena ara-tsakafo ny malagasy manana an'izany hoe la plus grande minoterie de l'Océan Indien zay maty le resaka aiza zany le fambolena varim-bazaha eto Madagasikara tokony afahana mamatsy an'izany ary aiza aloha le minoterie ngeza be ny fantatra hoe nisy minoterie teto zao a de ny Folomarika Ravalomanina fa nrobanindreo tamy 2009 iny voaroba de potika tanteraka fampanantenana pokaty plan Marshall jerevo na ny lokony na ny fofony tsy hita aiza zao lay mampalahelo fa dimo de nitenenina tany amy vahatany hoe nifadiko mihitsy ny tenao anatin'le izy le tanol atao ambily be ary nitenenina zany tamy kabary tany ivelany tany aiza le izy zao de very mivajama very olo reo hoe mba ataovy le famotopotorana le tanol pozina première pierre any teo de nakaiza le izy ao ambily be zay amezana hoe asa aiza fampanantenana pokaty ane zany faniry aiza zany zao de za ve de tsy hitan'ny olona mpamatsy volany hoe aiza koa ary zany zavatra rehetra tenen'le filoam-pirenena ty zany aiza le hoe 107 nazahoany an'le champion inona moa izy industrie 119 aiza zany zao mba miangavy re tompoko mba avoa le izy hoe inona dôle izy a mba ho hita de inona ny asa nomeny zany a famoronana asa zany a ho an'ny tanora sy ho an'ny vahoaka am'izao fa tena mafy de mafy ny fitadiavam-bola am'izao fotoana zao sao de orinasan'ny olona no de mba alefaso le izy 119 zay any zany ny zavatra zany daholy aiza zao ny hoe manana 150 milliards fonds routier nefa raha eto misy olona firy tsy voaloha le volana nanao an'ireny ihany reny ary mbola mitaky am'izao fotoana zao entretien routier taloha matsy izy lasa hoe faire fond d'entretien routier fa noho tonga ny ministre ady zay tonga de hoe fond routier le izy bakoavy lay mpitondra le izy tsy hita mikaikaika ny olona ary ohatra mafaly amindreo misy an'le hoe efa misy maty ane ny olona sasany amindreo misy voan'ny AVC ary ohatra mafaly andreo le VG ohatran'io misy migadra satria nakavola tany amin'ny banky de tsy voaverina volany tany amin'ny banky ny hypotekena ny entana tsy mbola nafeno de hoe ndonao a ary amin'ny frigidera tena mampalelo ane zany zay le izy de mbola eo ndray de tenenina ndraiky io le fampantenana pokaty dôly ty teneniko ty tsy maintsy amy 2021 tsika tsy maintsy mahavita ato amin'ny LFI 2020 tsy maintsy mahavita 1250 kilomètres lalana route goudronné tetezana pavé sy terrassement
ary efa tafiditra tam'izany ikongosy anosy-Beanala za aloha ny deputena anosy-Beanala de lele koa matahotrako matahotra ny kapokany zay sao tsy avela ilatsako antsony fa de 71 kilomètre anosy-Beanala lombolombony Aria Ikongo Moramanga anosy-Beanala Moramanga anosy-Beanala manoro marolambo zany koa mbola tantara tsy fakahitana zany ary nampanantenana de ohatra zany koa jerevy koa itsiro mandidy tsy mainty rano lombolombony za nahitany lay camion be nitondrany tanora kristianina katolika avy amin'ny mainty rano fa triple pont rangaty re Mercedes reny nitondra azy avy any nefa eritrereto ronjato ry zareo no avy any re mety triple pont firy nantanina firanonareo herinandro eny an-dalana ihany ka eritreretinao am'izany de zany le fampanantenana de mbola ampinany andapantso io zany le hoe ny ohatrany tsy lavaka tsokora ilabe mbola nitovanana namato tena reny 13 ato ny an'izay sisisa mbola miangotraingitra riva mbola tsisy nina mandeha de iny nefa farany taony impiry iny de zay no de tokony le RN 13 any le ambovombe Fort Dauphin tsy de problème maloatra efa nisy goudron teo fa ilay ambovombe makatia ikala mainty atia tapon'orombeny eny tena problème ary eo ny tena atao hoe kidrakidra amin'ny lalan'iny sady misy dahalo lalan-dratsy mampidoza sy ny rehetrarehetra ary iny zany ny lana hoe ahoana mba tsy isin'ny accident satria raha misy ratsiratsy centre de gravité amin'ny tomobile azo ny fitenin'ny chauffeur hoe azo le balotage de tonga de mivaditra raha ratsiratsy ny tomobile tonga dia mety miala ny train avant ny train rera de mety ho accidenté ny tomobile mandeha moramora de tonga ny dahalo ny fiarovana vahoaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana koa efa tsy zarizary raha teo dia manome sakafo an-dalo fotsiny matimaty foana le olona zay ne tena andrasan'olona am'le RN 13 fa tsy le ambovombe Fort Dauphin faniry kanefa dia eo le olona zany gaga am'le olona hoe ahoana ihany ty de hoe miala tsy manao politika atsona raha tsy vitako rebrébeny am'le hoe ambovombe de RN 13 de eo de hoe tena nanao tokoa de merci président fa le ato amin'ny misy an'ny député honorable Nicolas Randrenazolo betroka tsy daria anjarainy akory dia io totran'izany de eritrereto le anosy-Beanala Moramanga anosy-Beanala tamin'ny février 2022 izy tonga tamin'ny fanirana nanaraka vaovaona de niteny hoe tsy mendrika anyvany zao lalan'izao ny vahoaka février mars avril mai juin juillet août septembre valo volana zany aiza firano maka anosy-Beanala am'izao ary senambany jerijery sarisary toa de mahita le pont eo de ahitana le fiakarana ty de zavatra traversa kely anakiroatra an'izao ny karana dy za hoe zao lay fampanantenana pokaty sy ny rehetrarehetra raha za aloha le solombavam-bahoaka any de tena hoe sao de mba tsy mety tsony ty fa monsieur le président ianao mambahoaka ianao de mba jerevy ty lalandy sy ny rehetrarehetra fa za tsy te ho ratsy an'ity vahoaka ty fa ianao ny teny an'izao za mifantatra mitonany araky ny fiteny hoe solombavam-bahoaka miteny ny tetavoaka aiza le izy fa tsy saly ery fa matahotra ny karerany dia manaikinaiky fotsiny am'izao de eo zao dia ninony lalana rianana moa zany de efa tsy tenenina ntsony mbola lombolombo ko ny lalana mialo vagna ny rano migidi makany midongo de sud sy vondroso mbola lalana zay le izy tsy vita de neo zany tovanana zay le teneniko hoe ny otratra tsy lavaka apikora labe de eo zany le hoe le fampanantenana pokaty zany le tena ainy ty mpitondro ty mihitsy ary tena ainy ty any ty rehetrarehetra ty de tsy mba heritrira hoe tsy mba menatra hoe raha za aloha nohatran'ireo ministra reo de fa nanao démission tena io za hoe za tsy ho afa-baraka aminareo am'ty kanefa tsy culturale mpitondra fanjakana am'izao le manao démission sasany azy efa hitapoky hita-pirenena zao fa hoe maimbo elahy mangalatra elahy
mpanodikodina nytielina mampandoavina zavatra nampandoavina zavatra ny vadiny tena mon'olona saika mon'olona ny tifotra mbola mijanonao ihany tsy culturany hoe tsy mety rangaha ny vahoaka anjirena fa tsy ny tena aloha miala tsy culture moa fa de ataona c'est dommage izy mbazava zany le toetsana mpitondra malagasy am'izao fotoana zao tsy saotran'izany fa tena mbola miaro vatana araky ny teniny ankizy tena miaro vatana tena manao zay farany zay zokiny araky ny fiteniny ankizy amin'ny fiarovana vatana zany hoe mamety fa lao eto ihany tendao etatsika ao ny navarina moa zany ty député Rambo zany tsy fantatro anjarany rehetra fotsiny misaina an'ity fa tsy isika tsy hanao be resaka an'ity fa mandritry ny le fitokanan-javatra ambilobe voemarary de misy tradoza ho an'ireo hoe nde hanatrika an'ilay lanonana de misy tanàna may ny ambilobe raha navoaka ny tambajotra sosialy de misy an'ity tradoza ty ndray koa tam'ty fiandohan'ny herinandro ty taty Antsohihy mampametra-panontaniana daholo zany trangan-javatra zany tsika hoa tsy polémika an'izany fa tsika hoe anjarany rehetra mandinidinika an'izany tahakan'ilay hoe manao fianianina minjay raha mivato be de misy zavatra mila sain'ny malagasy zao trangan-javatra zao fa tsisy zavatra tonga amin'ny azara fa misy anton-javatra lalina be misy ty fiainan'ny malagasy ty fa te hiverena kely fotsiny le andapa-Antsohihy na tsy possible raha tsy maintsy tenenina lizy angamba député Rambo satria ny antony efa mody nandalondalo tany Sambava sy Antala ihany nampandrimpandradrisany resaka lavanilina sy mivoaka tany tamina lalalalana kely inona moa ty zeo atapy-tanàna sy le pavé de nitokatokana tranon'ny polisy de ny EPP sy ny sisa de nandalondalo kely ataria ambilobe ndray diana io sy Voemara sava io de efa mbo mikôtikôty vato angambany efa volamindamina angamba le Antala sy Sambava zany de le Voemara efa nahazo an'ity lalany bon andapa zany inona zany alô vakina makaty Antsohihy de mba mitose kely koa aty amin'ny faritra Sofia de raha maheno an'izay zareo de mba mandrimandry aloha vato misy zavatra petapetaka eto fa ambilobe efa mba misy an'ity lalany ty de tao ambilobe lan'izay natotona amin'ny fety de ny kareny tsy tena milalana amin'ny andro alina nanao kilalaka tsy mba mieritreritra koa ny an'izay le vahoaka ny Ikongo tsy mba mieritreritra koa ny misy vahoaka malagasy tena sahirana mihinany tady kirarony ange mihinany tsy fihinana ozy le filoham-pirenena rehefa nanao valandresako an'ny mpanao gazety fa iny moa zany le mba lalana mety tsy hahita ohatrany intsony fa iny 50 kilometatra hanotokanana raha isy eo de mety le RN 44 fa io mbola mankina amin'ny Banque Mondiale am'le hoe hamatsina ny andihan'ny faharoa ny andihan'ny voalohany netry ny efa misy vita kely mbola hoavy mora bekijana député tantaran'izay fa raha izy de io sisany no azony hanaovana fetsiketsehana farany tsy possible ny RN 13 ary azony natao koa député Rambo ny nikitika an'le hoe ambanja Antsohihy fa maninona ny tsikitehana maninona ny tsy relansena miaraka amin'ny vondrona Europiana fa zao te hikitika an'le andapa mihitsy satria efa micalcule fividiana de zao inona ny anababonina ny fony reto olo reto de mitety sy mandady mihitsy isaky ny district satria sambany hoa misy an'izany nandritry ny 12 taona olona efa mitondra fanjakana mbola mihaza fanjakana mbola mieritreritra ny aka fanjakana ao anatina fanjakana ihany dikan'izay verina ny teny député Rambo teo olona tsy mahatoky tena tsony député Rambo zao ny zavatra avokany le fanjakana am'zao zay resaka tsy fatokisa-tena ry mienamena ny herin'ny fanjakana am'izao fotoana zao de lasa manao tsifanao de araky ny fiteliny le hirany ny raimbolanja hoe lozy ty marina mafy lozy ty marina mafy nanao ny tsy fanao nandika lalàna tsotry izao lozy ty marina mafy zay ne le izy dia zay tsy fananana an'izay hery zay tsony ary mifatsapana fa tena mamita bahoaka sy tsy misy mitombona ary matahotra mafy de mafy satria manao ny tsy mety de matahotra ny tsy ho lany tsony ary tsy ho lany amin'ny 2023 dia lasa manao tsy fanao amin'io ary tadio tsara ane fa eto tsy misy olona atao hoe arebirebi neto na inona sy ny rehetrarehetra fa zany be alalana Antsohihy zany ane resaka réhabilitation zany satria fa misy route nationale ane zany
route nationale zany Bealalanantsoy Bealalanantsoy a route provinciale fa route goudronné fa tena ovakina zay efa nandehanana tongotra ao a dia Bealalana Doany Andapa zay nefa zany a tsy arakaraky ny tenenina nanaovana zany za moa tsy hitany zany e satria zay nahita tongotra nahita hoe manao na mouvement du terrain ao anazany tendrombohatra ny rano nina fa izy ane mitangina ty hélicoptère ty foana nataondraray e ary mampalelo amin'ity zao l'hélicoptère sa mitangina l'hélicoptère antafitra fa l'hélicoptère pneu d'ino noetiny le ampiasan'ny vaza iny satria manino tsy atokisa l'hélicoptère antafitra nefa izy zany namne an'io mampime ditanao am'zany ary mifandehana nga izy mba hitanao mba mitagny hélicoptère antafitra zany de zany zavatra ohatran'izany tokony tsy voarebireby zany ny vahoaka fa tena mampalahelo ary nytiako tenenina de hoe manao an'izany rehetrarehetra zany izy manao an'izany rehetrarehetra zany izy mba fantany ve ny hoe tena mandeha makany amin'ny fampandrosoana ve ny zavatra ataony am'ty fireneny ty sa tsy mahatsapy izy ve hoe tena mamandalitra le vahoaka amy zavatra ataoko mety ho tsapana aloha zany mamandalitra zany satria raha ny zavatra rehetrrehetra ataony a dia ampanantenana pôkaty famafazana lainga raha ray aman-dreniny firenena ianao a tsy hanentsika amin'ny filohera jaonary mampianina ohatrany reny ianao fa tokony hoe amy masamy samy filotora nga de tokony mba hipetraka am'le statut misy azy fa tsy hanao ohatrany reny ary mbola manambany zava-bita amin'ny filomarikaravalomana koa ianao no teny manambany zavatra vita amin'ny filomarikaravalomana nefa samy filoham-pirenena daholo teo ihany raha tena mametraka ny tena ny tena hoe homme d'état raha aman-dren'ny firenena mitondra am'izao fotoana zao de tokony tsy hanana ny reny réaction reny fa tena mampiseho mihitsiny hoe lay fitondrana an'lay firenena ny anazy a de araky le teneniko teto amin'ny farany teto hoe tsy homme d'état izy raha nga fa homme de pouvoir homme de pouvoir zany a tsy manam-panahy tsy mijery hoe mahasoa ny olona sy indretrarehetra homme d'état no manana zany fanahy manana zany ateo manana conscience amy zavatra atao sy indretrarehetra mba fantany ve hoe firy pourcent moa zao ny pays firy moa zao firy dollara moa zao PIB an'ny malagasy am'izao fotoana ary teo avoakatsika zao misy le izy mba fantany ve hoe firy pourcent moa ny mba fitomboniny ny varotra sy ny resaka industrie mba fantany ve hoe firy pourcent ny amin'ny fitsonjovana ny reto tatsa reto zay 80% ny malagasy de tatsa firy pourcent ny atao hoe fampandrosoana hoetiny ty mampalaelo tena tsika malagasy a gida maimbo e miala tina am'le fitenenana tena gida maimbo ary mampalelo amin'izy de zao a efa nyteneniko teto de tenenina foana hoe ny malagasy a dia tany manan-karena fa mahantra tena mahantra tsy hita ambony maninona noho tsy fahaiza mitantan'lay mpitondra maninona lay fomba fitantanan'le mpitondra tsy alehany maninona be kolokolo lay mpitondra am'izao fotoana zao jerevy fotsiny reny volamena 73 kilo tsy hita mifandehany 49 kilo tsy hita mifandehany 36 kilo lasa brocanteur ny ty 17 kilo naovanay menakavy firavaka menakavy ty misy tratra avy any fitombenana any tary ty misy ohatran'izao sy ny rehetrarehetra zany afa tsy tenenina fotsiny écran plat 40 milliards vitanina bombo amin'ny CVO menam-pianatra ny tomobile tsy haitsy sy ny rehetrarehetra tena mampalahelo tena mampalahelo ary zao le izy ny tena izy de zao mialatsiny fa zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ary misy amindreo ministra reo zany mba tena mba tonga de tenenero mba ministra namana mba am'rezaka ohatran'izany de hoe tena problème maneo izy de lay mode de gouvernance aneo izy centralisé any amin'ny any présidence daholo de namba manana zavatra any ary ny aty de tsy misy fa de izao de zay tiany atao ihany sy ndretra de tsotra be teny hoe ko maninona tsy miala tsy manao démission fa matombo mbola mijanonao ihany de mbola miara am'sosy zay ry faniry fa tena maraparantsika député Ramboa ity lohatenina gazety zay
be mananjary ity zany no maranantsika ny adevitra zava-dehibe ny resahantsika nty mara-paranantsika anatin'ny adevitra gazety mpiseho isan'andro ray izy ty rehefa netindrina rabe mananjary teo zay alefa namana teknisianina teo io izy io gazety mpiseho isan'andro midi Madagasikara misy nangalantsika azy zany hoe indice de développement humain dia Madagascar 173e rang sur 191 pays dans le monde. Indice de développement humain ozy izy Madagascar dia larana fahatelo amby fitopolo amby zato amby firenena raiky amby 70 amby zato maneran-tany. Io ny toera Madagascar zany hoe io zany zao no navoaka amin'ny PNUD. Ny PNUD manko mamoaka an'ity indice de développement humain ity mba ahafantarana zany ny fandrotson'ny olombelona eto ambonin'ny tany ka firenena raiky amby 70 amby zato no hanaovany eo anivon'ny firenena mikambana izay fanadiadiana izay. 20 zany mbo 20 zany aloha zany tsy ahagidamay ho atsika am'le IDH ka vaovao mafana izy ty ary 2024 fa zao député Rambo mba ahafahantsika miroso anatin'le adevitra de aleo aloha enotsika tsara ny dokadoka tamin'ny faran'ny herinandro nataon'lay ampitondra teny fiadinan'ny repoblika hoe kisoiza i Julien Lepers manko mpanao an'izay un question pour un champion hoe izaria ohatrohatr'izay manko le fanontaniana rehefa mametraka i Julien Lepers zany tao anatin'ny question pour un champion fa ity zany le dokadokan'le hoe iza le filoham-pirenena ary ahoana ny toerana misy an'le filoham-pirenena sy le hoe fatokisan'lay maneran-tany amin'ny Madagasikara fa aiza nefa Madagasikara amin'izao fotoana izao de ndraso aloha hoenotsika tsara le izy ahafahantsika miroso mankany an'le adevitra ndahoara faly lay ampitondra teny fiadinan'ny repoblika no enotsika amin'le dokadokan'lay ho an'le filoham-pirenena. Tsara ny mampatsiahy etona fa ny taona 2024 dia efa voasokajy tao anatin'ny top 5 an'ireo filoham-pirenena izay tsara noty indrindra taty Afrika na ireo 5 présidents qui ont fait la fierté de l'Afrique ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay notanterahany Benin Web TV. Tamin'ity indray mitoraka ity dia laharana fahafolo amin'ireo firenena afrikana no misy antsika ary laharana efatra amby 70 kosa maneran-tany. Mahavelom-bolo dia ny mahita fa eo alohan'ireo firenena lehibe toy ny Sénégal na ny Mozambika isika malagasy. Tiako ihany koa ny manindra etona fa kabinetra mahaleo tena tanteraka ary tsy malagasy no namoaka an'ity tasitra ity fa ny kabinetra britanika azo atao hoe Brand Finance sy ny agence Ecofin izay misehatra manokana amin'ny fanadihadiana ny mahaizy azy ny firenena no nanao an'izany fanadihadiana izany. Ilay atao hoe Soft Power Index 2022 moa no anisan'ny critère nitsarana ny reto firenena ireto. Isataony moa dia mifototra amin'ny fanaovana fitsapakevitra na hoe ny enquête d'opinion eo anivon'ny firenena zato mahery izay misolo tena ireo kontinanta rehetra sy faritra maneran-tany ka ny efitr'ireo mpanapa-kevitra ao anivon'ny gouvernemanta sambatra raha iraisam-pirenena ireo orinasa sy ny ONG no angonina amin'izany. Marina fa voalohany eo amin'ny tantarantsika malagasy no nahatafiditra antsika ao anatin'izany sokajy firenena afrikana maharesy lahatra indrindra maneran-tany izany. Araka ny fanadihadiana moa raha mitohy hatrany ny ezaky Madagasikara dia mbola hivoatra itoerana izay misy antsika io ao anatin'ny taona vitsivitsy. Izany moa misy dia noho ny fahaiza mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izay mitantana ny firenena ary manisy lanjany sy mankatohana izany tanteraka ireo mpanara-maso iraisam-pirenena. Manana filoha tanora mahay mitarika isika no sady mahay mandresy lahatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka rariny dia rariny tokoa raha misongadina Madagasikara any ivelany. Enjana be
député Rambola izy hoe manana filoha tena mahay mitarika visionnaire sy ny sisa atokisany sehatra iraisam-pirenena misy amin'ny Madagasikara mivoatra de mivoatra azo antoka tsara ny fomba fitantanana ny firenena Standard & Poor's mivoaka eo daholo lay fierté de l'Afrique le top 5 ny président aty Afrika sy ny sisa ka zao iny toerana misy amin'ny Madagasikara député Rambo zany hoe raha le dokadoka zany de le idiasa amin'ny Madagasikara zany de tokony menjera aty ambanimbany 370 aty mety any amin'ny 90 any mety 50 any raha reny lesany teo fa zao ara le izy ndao jerevantsika député Rambo ny idiasantsika zay ananatsika tableau akisany faly azafady le logo atsika 7 manko a Ramse no nanomboka nahazo an'le fanjakana zany de tsika zany manomboka miainga zany ataotsika 7 zay zany ingaitsika zany fa 50 zany ny diasa larina misy a Madagasikara zay mijanona am'le firenena raika amin'ny 70 fa jerevo tsara le fitotongana n'lay firenena 7 larina 50 tsika 10 3 raika ambiny 10 5 roa ambiny 10 larana fa 7 tsika 3 ambiny 10 larana fa 7 tsika 4 ambiny 10 larana fa 90 tsika 5 ambiny 10 larana fa 2 ambiny 10 tsika 9 ambiny 10 nijanona larina fa 2 ambiny 10 tsika ny taona 7 ambiny 10 dia larina fa 2 ambiny 10 tsika ny taona 9 ambiny 10 larana fa 3 ambiny 10 tsika ary 7 ambiny 10 larana fa 4 ambiny 10 tsika de nandritry ny fotoana kely fotsiny 2020 2021 2022 député Rambo ezaka ijeran'le izy am'izay ato 173 tonga de aty amin'ny fahatelo amin'ny 70 tsika lay firy io faly 164 164 ny 2018 firy zany ny elanelatsika 164 amin'ny 163 tonga de nanary firenena 7 avy atranytsika zany ao anatiny 3 taona monja fa raha jerevana le izy nanomboka taty am'lay hoe 150 mana pays zay nanomboka nisy atsika itsika miainga mitotona aty amin'ny 370 mahamenatra ngely izy député Rambo mahamenatra le izy satria raha ny fomba andraisantsika amin'izy zany de zao hoe firenena raika amby 70 zany nanomboka taty amin'ny taona 7 nisy ny fanonganam-panjakana no nanary toerana atsika ka nahatonga atsika zany am'izao toerana zao ka ianao manonga-panjakana de fa tsy ananany ny olona fahatokisana tsony de io nefa ranitro de nefa zany sory fa navoaka ampinidy ty le hoe atokisany tena mpanara-maso iraisam-pirenena ozy izy le mpitondra teny ny présidence teo zao hoe iny nefa ny toerana misy amin'ny Madagasikara tompoko ny alphabétisation scolarisation ny fahasalamana espérance de vie ny fahasalamana aiza zany ny toerana misy amin'ny Madagasikara de ity 2022 de sao ilazana indray fa tsy fiable le fanadadina nataon'le PNUD fa nien'lay inona Bright Finance lay nataon'lay sampandrara manokana Standard & Poor's le tany Bretagne sy ny sisa reny mety hoe marina fa ty ny firenena mikambany ty eo ambany sokany daholy ny toekareny zao tontolo zao sy ny taremarika zao tontolo zao député Rambo ny zao fanira ny zava-misy am'izao fotoana zao ary naitra le hoe filoham-pirenena visionnaire sy ndretrehtra teo de izy hoe visionnaire ve le filoham-pirenena izay na matimaty nanao an'iny PEM dia tamy 2019 izy nanao fianianana ny hoe ivoaka amin'ny PEM dia aty amin'ny 2022 efa netsona vonjy tamin'ny PNUD aza nanao azy
tadiavana mpanoratra mpanoratra mihitsiny consultant zay vo mivoaka le izy de hoe ho aseho officialisena tamin'ny amin'ny volana oktobra volana oktobra sese ivato de na am'le fotoana tenenina voalohany ara dia nahempotra indray le izy a any amin'ny 28 29 30 oktobra nefa ny lokalokanao hitondrana ny mandahanao ray manontolo mandritry ny 5 taona nefa dia efa ty amin'ny heritaona latsaka atapera-mandahanao a no zay vao mivoaka zany ve no itenenina hoe mpitondra visionnaire mpitondra ekeniny eto Afrika fa manana an'izao rehetrarehetra zao de visionnaire manko hoe mahay mitsinjo lavitra iny ka le visionnaire ane mahay mitsinjo lavitra de hoe manana projet de société tena matanjaka be mihitsy zany a miala aty amin'ny efataony alohan'izy latsaka de mandrapafita amin'ny mandahany de heritaona zany sisa anao natanterahana le PM de mipetraka zany le hoe visionnaire manana zay fe le olona sa tsika tsy mahay teny frantsay sa tsika tsy inona de anaikinaiky an'zany pâtisseur kozy ny sasan'zay rehefa te hisy lelaka de manarak'izay apetraka amindreo indray mifanontaniana tadio fa ny resaka hoe le ideasany teneninao teo a de hoe avy aiza no jerenandreny ane de hoe ahafahan'ny olona mandeha mampianajanaka ahafahanao mampivoatra ny fahalalan'ny ankizy ahafahanao manatsara ny fahasalamana sy sakafony zay ny teny développement humain dia avy amin'ny resaka toe-karena misy eo aminao sy mety manana am'le vola isany amin'ny vahoaka de apetraka amin'ny fanontaniana ho an'izao mpitondro zao ohatrinona ny PIB amin'ny malagasy am'izao fotoana zao tamin'ny 2021 izy ary ny FMI namoaka an'ity fa tsy hoe verina hoe nareo indray mandainga $531 tableau faly ary ambany zany a raha mihoatra ty amin'ny firenena afrikanina misy debité za tsy jery afaty tamin'ny 2021 fa raha vo nany aloha any de fa tsy io ka efa io nge tsika 2022 zao mbola misy gisgisitra kely ao mbola misy Burundi ao 260 Soudan du Sud ao 313 ny aorinantsika no teneniko Somalie 369 io sa 360 Mozambique 506 io le Madagascar kely 531 kidantsika de jerevy ro efatr'ireo firenena inadôly nazandreo firenenareo Burundi ady trano Soudan misy atsimo sy avaratra ady trano Omar Beshir zany Mozambique inona ny nahazo azy izany faefatra io Somalie io Somalie ambany fotoana zao io le tena misy keretsy fakahita nitsika inona ny nisy teto ny ainany rehetrarehetra ny nisy teto a dia ny Covid-19 sy ny ohatrany pays afrikanina misy cyclone-nareo dia ny ainany rehetrarehetra am'izao fotoana zao koa nigery ny Ukraine fa tsy nisy ady trano zany hoe le fitantanana ny raharam-panjakana sy fampiasan'ny mode de gouvernance eto mihitsy zany a no mandeha amin'izy matoa mandeha am'izao a fantrana lalina zao ny vahoaka so matoa miaina ao anatin'ny fadiranovanao ohatran'izao ny vahoaka satria maninona fizarana partage la répartition égale ny ressources naturelles misy tany sy mifanjakana pakany tasominy olo tokana manodidina ny fitondrana fotsiny am'izao fotoana zao lay fitantanana raharam-panjakana dia régime centralisé ny eo amin'ny filoham-pirenena de am'izay olona manodidina azy ao fotsiny fa makany amin'ny vahoaka tatana ny mbona tamin'ny resaka industrie 9% zany ve de avitina ny tamin'ny arenakibony tany zay tena mampiasa olona be deaibe ary io mampalaza Madagasikara zay fihininy mpitondra am'izao fotoana zao ary anaovana
afindrafindrao a 2,6% mba croissance ny fambolena 80% malagasy 2,6% ary sandritran'izany de midika fa 95% ny vahoaka am'izao fotoan'izao ry faniry a dia mivelona amin'ny ambanin'ny 1,9 $. Isan'andro. Izany hoe ny dollara zany am'izao fotoan'izao atao hoe 4,000 ariary latsaka eo. De ataovy na 3,800 angambany. Tsy mety 25 5,000 ariary. De isitreto am'izany. Atao hoe 9,000 eo zany 95% gasy. Za zany natao mikapobe nefa tadio fa raha mahita an'le mpiano fakona ery 3,000 no azony raha taloha izy raha mba nahazo 5,000 mahita an'lay mpiasa le RFDO aminay zay mpamafany aniny iny dia mahazo an'le cotisation izy fa cotisation omeny ny isa-tokantrano fa tsy maintsy ampiana foana tsy mahazo an'izany atao hoe 5,000 isan'andro zany. De zany no tenena le fanjakana hoe tena foloendry filomanana vision filomazana solarana sindretrarehetra zao dia 10e atao Afrika fierté-ny Afrika io fierté-ny Afrika ve de ame CVO de eritrereto ny CVO de na le olona naka an'le CVO taty tondra roplanina raha tsy miverina tsony zay dininy zany de fierté-ny Afrika ve de iteny hoe aza ambolena tsony mivary voaka fa ambola inona misy ty Artemisia tsika io ndray no ambolena fa misy vola be fa aza mamboly vary tsony fa andraisao natao aia nefa vary no sakafo malagasy io mampalaza amin'ny malagasy ma ino teny fizy de zany zavatra mitranga za hoe ry vahoaka malagasy aza de varina loatra an'izany ianareo va airato ny maso atao am'saitsaina lavitra be ary ny afahana manao an'izany sy matoa amin'ny teny an'izany dia mba tsy zao fahoriana ohatran'izao tsony no azo atsika amin'ny 2023 tya rehefa jerefo ty fahoriana fa amin'ny 2023 tsika de mila mametraka olona vaovao hitondra ny-tany sy mifanjakana dia mila mametraka ny filomarika ary valomanana io any mahavita azy ary eo any afaka hitondra ny fampandrosoana zao tsika zany de fa mijery manomboka any amin'ny fokotany any tsika na oela na oaingana tsy maintsy andeha am'izany fifidianana zany de tsy maintsy ny ain-dehibe amin'ny fifidianana de any amin'ny resaka lisy-pifidianana de efa miteny aminareo tsirairay azy zany atsika voaka malagasy indrindra eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra jerevo ny anaranareo ao tokantrano ao ato ve ao anatin'ny lisy mifidy ve izay fa ao anatin'ny fanaovana azy mihitsy tsika zao jerevo ny olona manodidina rehetra ary ampifantaro azy zao fahoriny zao de teneno izy raha te hiala am'izao fahoriny zao dia jerevo fa ao anatin'ny lisy mifidy ve na ianao sy ny fianakavianao de fa ao zay dia jerevo ny karapanondro sy fanarahana an'io akaiky de neno manodidina anao rehetrarehetra ny am'izany zavatra zany fa rehefa tsy anjay ndraikitra faniny tena atao hoe baziny fiovan'ny fiainanao sy entina ampandrosoana ny firenena jerevo zay zavatra efa rehefa vitanao zay de milamitsika ary tsy ohatran'izao tsony azo atsika amin'ny 2023 fa raha izao nefa nazy nandritra ny 5 taona tao de ho sanatr'izany ve de mbola ohatran'izao ty azy efa tsy hita zay anaovana azy de mbola ohatran'izao koa ny azony tena amin'ny 2023 hatramin'ny 2028 de efa mampahiratra amin'ny masotsika zany tarika atsika aza maty kely ny 5,000 omena tsy fa le 5,000 omenanao na le ray alina omenanao azy izy zao io na tonga tsy mitsongoloka gauche à droite ianao sy ny rehetrarehetra ohatra ny ganagana mitety azy sakafo tsy azo nitratra vaky tongotra marary tratra mangana zao mahazo anao am'izao fotoan'izao mbola tsisy fahoriana ohatran'tyo ka zay ihany ny tenin'ny solomavamoaka Rambo Salama kolonely Rambo amitsika zay
tenenanareo zany rehetrarehetra zany a mba eritreretana sy saintsainana no avine fianakavianao indrindra reo taranaka faramandimby reo aizy reo iantehitra amin'inony reo itehitra amin'ny azo boboka jereo ary ny tany tefa lasan'ny karana dafolo lasany sinoa dinina indray mba hoan'ireo jerevo fiainana andavanandro izy ampanakareneto nefa enao malagasy enao ny tompony tany zay zany dia zay ny amaranako azy faniry fa dia misy saintsainany zay ary mbola mafimafy kono zay no etsiketo raha ohatra ka amin'ny talata raha mbola men'Andriamanitra fahasalamantsika anatanteraka nyity fandarana miara-manonjy ty ny any amaranako an'ity resaka hoe toeran'i Madagasikara sy ny resaka tarehimarity debiteram-bo de hoe tsara ho fantatra kely fotsiny fa tamin'ny taona 20 ny PIB a Madagasikara dia $570 na $1,450. Zany hoe raha ampitomboina 2 zany satria ny dollara ray 2 ariary dia 2,900,000 ariary isambatan'olona ny PIB atsika am'izao tompoko $531 na 1,300,000 avereny le tableau faly maty sasaka de raha ohatra zany le $1,450 2008 de mba mijerytsika mitazana ato Togo zao ary ambany indrindra ry $1,076 ny azy mba hitato 2, 4, 9, 10, 12, 14, 20, pays voasoratra ato raha ny tena izy zany tsy tokony soratra tato Madagasikara zay fa efa tokony tafiainga tsara tany amin'ny $2-3,000 tany ny PIB atsika raha tsisy fanonganam-panjakana 2009 fa efa nahazo $1,450 tsika na 2,900,000 ariary de anjaranao ry vahoaka no misaitsaina de omeko tarehimarika farany ianao momba ny tontolon'ny fampianarana teto Madagasikara de ity no amakiko azy sy amaranantsika azy sankely faly azafady ny situation ozy izy a vis-à-vis scolarisation fampidirana an-tsekoly mpianatra zay enina ka hatramin'ny 7 taona tamin'ny taona 5 de mazava ny source EPM 2005 ny stade ny calcul des auteurs de mazava tsara mizara roa izy na jamais fréquenté l'école tsy niditra an-tsekoly mihitsiny de misy carré mainty be ao de misy somary matrokatroka ao fréquenté ozy izy l'école zany niditra an-tsekoly de misy somary mazavazava ao fahatelo de hoe abandonné l'école zany hoe nitsokan-darana tany ampianarana de mazava tsara mihitsiny enina ka hatramin'ny 7 taona 5 tompoko de manakaikaiky eo amin'ilay 90 ka hatramin'ny 100 eo efa tratry zany taty amin'ny 9 taona 7 taona 20 taona ary taty amin'ny 7 taona de efa nisy teo amin'ny 500 teo eo fa ny abandonné tany an-tsekoly zany dia kely di kely fa efa nanomboka tratrany hoe niditra an-tsekoly ny zaza malagasy ary hito zany 5 efa kely le tsy niditra tany an-tsekoly na jamais fréquenté l'école 18 ans sary io izy tsitsika mamorona izy taty malagasy mazava be mihitsiny ary 2005 io 5 telo taona taorinan'io ny ampy volana vitsivitsy tonga amin'ny fanonganam-panjakana fa mbola amoaka anankiray koa tsika maranantsika ny tableau faly 5 kely azafady le anankiray alefa le anankiray fa iny tena tonga de aingana ity ary ty mamarana azy jerevo tsara ty évolution du nombre d'enfants scolarisés de raisitsika mihitsy 97 ka hatramin'ny 2006 teo manko 2005 source mazava tsara annuaire statistique de 97 ka hatramin'ny 2006 de MEN ministère de l'éducation nationale calcul des auteurs zay ny namoaka an'ity mazava tsara année 97 98 98 99 satria année scolaire ny resahana eto de mandrapatonga 2006 2007 de misy
famaritana omeny ao ny ensemble fitambaran'le izy roa zany hoe public sy privé de eo ny public de eo ny privé de jerevo le privé 97 ka hatraty am 2007 nahita hatrany am 500 000 tany hoany dimetsy ny zaza niditra an-tsekoly nanomboka 97 io de jerevo ny an'ny public 1 500 000 ny départany tonga nahazo tare amin'ny 3 millions na telo tapitrisa niditra an-tsekoly de jerevo ny fitambaran'ireo na ho an'ny tsy miankina na ho an'ny miankina amin'ny fanjakana na hatratra tany amin'ny 4 tapitrisa taty amin'ny 2007 mbola ho avoakantsika tsy hoela ny misy amin'ny Madagasikara taty amin'ny fanonganam-panjakana indrindraindrindra am'izao ny miala an-tsekoly sy ny tena tsy miditra any an-tsekoly mihitsiny fa tony de manamarika tony zavatra tsony hoe nisy fampandrosoana azy teo ary tsigagitsika raha ohatra ka misy ideasa tamin'ny 2008 $1450 amin'ny PIB à Madagasikara ny PIB moa azafady satria lay tarehimarika no miteny mazava tsara kely izy de jerevo tsara nanomboka tato amin'ilay 2002-2003 jerevo tsara mihitsiny eo amin'ilay 2 millions na roa tapitrisa mahery telo miakatra am'le korbo tonga de mitoraka makaria amin'ilay 3 millions 4 millions tratra le izy ezakane zany anjaratsika am'izay no misaitsaina itina maranantsika azy anjaratsika no misaitsaina fa zava-dehibe aleo namokoatrin'iny zany ny PNUD am'le IDH le indice de développement humain le hoe laharana fahatelo amby 70 am'zato tsika ny firenena raiky amby 90 am'zato 80 sisa ny tsy agida maimbo atsika matahotra député Rambo mbola mahazo an'le heritaona hatramin'ny 2023 reto mety anakaikaiky an'ilay firenena 80 zay mbo mety aoriana tsika am'le IDH io moa zany lay PIB 2022 de hitatsika mazava tsara mihitsiny efatra sisa ny aorianatsika fahadimy Mozambique, Somalie, Soudan du Sud, Burundi de nefa hoe filoham-pirenena top 5 de iny zany tsika top 5 amin'ny PIB gisitra de mbola tsy avoakatsika koa député Rambola hoe firenena farany maloto indrindra-tany reny voatritsika tsy avoakatsika tsony hoe fahafiritsika amin'ny firenena mpanao kolokolo indrindra manera-tany mpanondrana arena tsokosoko raha avoakatsika ny avy any amin'ny cité sy ny rehetrarehetrany de ozy tsika hoe mon dieu zao sisa le toerana misy an'le Madagasikara ka aza manaiky ololoina amina hoe balaka bosy ianao na amin'ny alalan'ny fitsinjaha-bevata na ambony vity tongotra ny tiako tenenina amin'izany de entina misalego de mibalibalina amin'ny lalana de lapadera sy ny sisa mila mitsindro sy misaina ianao revoaka malagasy sady tena mamarana antsika député Rambo ia fa tonga tokoa ny fotoana dia ia hoe misaotranareo voaka malagasy izay manaraka ny fandaharana MPS na eto atoerana zany na nivelany naaraka hatramin'ny farany ary reny zavatra reny matoa tenenina eto amin'ny miara-manonja tenenina aminareo dia ampilazana anareo fa tsy atao tompotrano miona anareo fa itenenina ny zava-misy mba hahafahanareo mieritreritra sy andinika ny amin'ny hoavin'ny fianakavianareo hoavin'ny taranaka amandimby satria tadio tsara fa ny faramandimby no anisan'ny antoka fampandrosoana ny Madagasikara ary ny hoavin'ny faramandimby no atao hoe antoka afana mampiova Madagasikara tadio tsara nefa fa reny ny zava-misy ary ny lalany ratsy kely lalana ka dia miteny zay eto efa manazava eto efa miteny aminareo fa zao ny fahoriana misy am'izao fotoana zao zao ny ainatsika andavanandro na atoandro na alina zao ny fiainan'ny ny ankizy firy ny ankizy no tsy afaka mianatra tsony firy ny ankizy na afaka mianatra azy voatery tsy mainty nasorona tany amin'ny école mihitsy azy fa mifindrany amin'ny toerana école lafa firy mivahoaka afaka mitsabo ny
ny tenany any amin'ny hopitaga afaka manana zany fahefana vity fanafody zany am'izao fotoana zao ka ozy aminareo hoe olombelona isika manana fanahy isika aza mivarotra amin'ny fanana kely aza fa mijere de mandinika de misaitsaina de eto am-panay hoe tsy ohatra n'izao ntsony ny fiainanay amin'ny 2023 ny dikan'izany de mila fandraisana ndraikitra amintsika tsirairay ny amin'ny fanovana ny fiainana sy fanovana ny hoavin'ny tokantranonao sy ny fianakaviana dikan'izay tsotra be mandinika tsara de mijery ny amin'ny zavatra tokony atao fa tsy mifiteniny olona amin'ny vola 5,000 na amin'ny vola ray alina amin'ny tondranao ny fiainanao sy ny fiainana fianakavianao dia manao veloma faniry sotra indrindra député amin'ny talata indray talata indray veloma madinidinika de masina fatipatenina de mangataka tsara amin'Andriamanitra mba ho salama tsara fa raha malala ny fiainana am'izao fotoana zao fa tsy haintsony fa dia misy manantena nefa fa mbola tahin'Andriamanitsika ary mbola manana didy be de be amin'ity firenena ity dia manantena fa mbola ioneto amin'ny mpiaino atsika sy ny mpanaraka ny izao fandarana zao amin'ny herinandro antoko zao veloma tompoko de misaotra andrena Rabe Mananjara isika nanokatra ny fandarina misaotra ireo teknisiana de makasitraka ihany koa ho anareo mpanaraka mpiaino ary mpanjohy hatrany mandefa sosikevitra maro be ary mampita ihany koa ny teny Firanritso fakahirezana aty aminay dia makasitraka amin'izy ireny satria vokatry ny fitiavana daholo zany ary tolona iombonana izao atrehantsika izao misaotra ny solombambaoaka Rambo Salame Milena député Rambo voafidy tetsy amin'ny boriboritany ny fahefatra ny ara-dalana tamintsika de manome fotoana indray ho an'ny Rapitso tompolasy tompoko avy